Manano mbola tsara atsika jiavy zay manaraka n'izao fandaharagna miara-manonja niany izao dia mikaiky atsika jiaby ihany koa anaraka n'izany fandaharana izany hatramin'ny farany. Araka ny efa hitantsika rango tamin'ny tinainy lasa teo moa dia miova amin'ny endriny somary miatsara hatrany izany fandaharana miara-manonja izany. Misokatra bebe kokoa ary mampandray anjara ireo entité maro samihafa izay tokony omena sehatra sy omena fitenenana ao anatiny ity miara-manonja ity. Amin'ity niany ity dia hiavaka izany fandaharana izany satria dia ofeno aja sy voninahitra ihany koa ny fandaharantsika satria eto ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana izay sady filoha sy lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara ihany koa dia isy ny fifampizarana ny fifanankalozan-kevitra ihany koa amin'ity niany ity izay ampiresantsika manokana n'izany filohan'ny antoko mpanohitra eto Madagasikara izany dia miaraba anareo tonga eto miarabanao Andriamatoa filoha. Miara-manonja ity ary miaraba an'ireto mpikambana sy mpikatoka ato anaty miara-manonja, miaraba mivoaka malagasy ihany koa ary miaraba anareo rehetra satria tena raisiko zava-dehibe zao ahafahako milaza aminareo ny zavatra misy sy ny zavatra tsapako fa tiako nilazainy. Hiditra ao anatin'ny tena fifanankalozan-kevitra moa dia omentsika sehatra ireo mpitantana sy mpitarika n'izany miara-manonja izany dia tsy iza izany fa ireo solombavambahoaka isan-karazany izay efa hitantsika sy fantatratsika endrika ihany koa amin'ity niany ity. Omena ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera avy hatrany ny fanokafana an'izay. Makasitraka lorety miarahaba ny mpanaraka ny fandarana ao maraina izao makasitraka anareo rehetra tsy miala ao anatin'izany fandarana zany na eto an-tanindrazana zany na ny ampitan-dranomasina na any amin'ny faritany ihany koa izay manaraka fandarantsika amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera toy ny mahazatra dia manao kokoa anareo rehetra ary mirary ihany koa ny fahasoavana ho antsika rehetrarehetra. Ny fiainana ara-politika dia tantela mambaoana matetika ary maro noho ny zava-misy sy ny aretina mandalo dia be ireo mpanao politika izay namoiny ainy fa dia miondrika mpanajana amin'ireny mpanao politika samihafa izay nindosiny fahafatesana ireny atsika ato anatin'ny fandarana miara-manonja. Miaraba ihany koa Andriamatoa filoha ary raisinay voninahitra lehibe ny mandray anao ato anatin'ity fandarana miara-manonja ity no ilay endrika vaovao hitondrantsika azy sy anatsaratsika an'izay fandraisana sy fanankalozan-kevitra ary fampitam-baovao amin'ny mpanaraka ny fandarana izay. Voalohany ianao no mandray anjara ato anatin'ny fandarana miara-manonja satria efa mambolana maromaro zay nisy izy ity angamba tonga dia ady mangankirija volana anaovantsika azy resaka politika avy hatrany ny atao hoe vovonana idiny lohany amin'izao dia ny RMDM zay ianao no filohany atao hoe fivondronam-be an'ireo mpanohitra eto Madagasikara ary zay rodobe ny mpanohitra zay mihitsy no nanao fivoriana tamin'ny ty herinandro ty nandinia na nitoedra ara-politika misy eto amintsika amin'izao fotoan'izao zay maro ny zavatra mitranga dia nakany atao hoe tena position ny antoko mpanohitra Andriamatoa filoha aiza hoe tsika zany amin'izao fotoan'izao ao anatin'izay ataontsika hoe firafitry ny fanoherana eto Madagasikara ny fahitany ny RMDM ny panorama ary ao anatin'izay moa dia eo zay atonivon'ny parlemanta aiza hoe tsika amin'izao fotoan'izao manoloana ny toedra raha famafao be misy fitakiny tsy fitakiny ary tsy fahasalamana sy sisa ny fanampenam-bava sy sisa ny rehetrarehetra ary indrindra fa niazakazaka any ambany latabatra zay misy na dia atao hoe pray antoko aza na pray vondrona hafahafa manao sadasada manatsoratra amin'izao fotoan'izao. Mbola mamerina ny fiarabana ny mpiainy sy mivoaka malagasy aho na ny toetoerana na ny anivelany satria fotoana anankiray ahafahako milaza ny fahitako azy sy ny fomba fijeriko ary indrindra koa ny filazana ny zava-marina sy ny zava-misy mba tsy ho tompotrano ny mivoaka malagasy. Ary eto dia makasitraka sy mampirisika aminareo fa hatramin'ny sinareo laza nyty miara-manonja ity dia hiara-nonja aminareo koa ilaza marina satria zay ny tena zaza lehibe ny fahasahina milaza marina ary rehefa samy milaza marina tsika rehefa isika milaza marina ho avy dolo ny olona ilaza marina. Voalohany tiako resana zany dia le hoe fahasahina mila sahitsika ilaza marina mivoaka malagasy ilaza ny zava-misy andraikitra adidy amin'ireo mpiray-tanindrazana zany satria amin'izay fatany lalakalehany fatany tokony ataony fatany fietsika
tokony hitondran'ny tenany sy ny teny hoteneniny sy ny fomba fanaony manina no miteny am'izany tena latsaka ao anatin'ny krizy lalina de lalina ny firenena ary efa latsaka ao anatin'ny krizy ny firenena voaka raha manontolo no tsy manana repera zay atao ntsony ary miankina de miankina indrindraindrindra amin'ny fahalalana ny fahitany ary indrindraindrindra ihany ko iaho amin'ny toromarika izy omena azy ka dia misaotra an'Andriamanitra fa afaka mizara ny fahitako azy aminareo androany afaka maneho zany fahasairanana mahazo mivoaka zany jereo tsara ny tamin'ny heritaona mitovitovy am'izao tsika no nilaza hoe akatony io sidina sy ny sistany zay maketa Madagasikara io mba herovana ny fianaky ny otrikaretina de voafe io heritaona angarangidiny tsika zao to tsy voafe ty izy ho resantsika zany rehefa avy eo fa ty resaka aloha ny toedra raha politika ny toedra raha politika zay mampisavorivory ny olona am'izao fotoana zao de samy manao an'le hoe onono misy zao one lasa misy resaka raha eniko maly hoe misy olona sasany a milaza hoe zao ndray zavatra mitrano ke de izy mantsy azy la zao ny marina ary zany marina zany misy profo mba ahafahanareo tena milazan'le izy de zay zany mba tiako toromarika kely omena anareo hoe rehefa misy zavatra olazaina de aseho ny profo laza ho azy tsara fa hoe zao ny zava-misy eto am'ty firenena ity zao ny zavatra nlazain'ny sasany satria betsaka le olona manakorotana mitady andrava ary manao izay tsisy iny lay miara-manonja intsony fampitahorana etsy zay le resaky hoe manipulation manao manipulation izao am'izao fotoana zao de manao intimidation na fampitahorana de vaveo managadra de vaveo lasa matavatra le olona de vaveo miseho ndray izy fa mahavita azy zay le atao hoe self publicity na le misehoseho le inona filazanao iny moa le hoe oeraoera blinblin zay de asa namakaizy hoe za mahavita an'ity tsy zay le izy ny izy de zao ianareo mahita an'le zava-marina ary tena midera ny fahasain'ireny olona milaza ny zavatra misy aminareo matona reo samy milaza am'ireny efa nanontany mantsy ny ray andro taminareo reo de ozy hoe zay tena manana preuve na profo eto am-pelatananay ary tsy matavatra zay laza marina de nzay nareo milaza marina tena marina taitra retsy ary tsy vitany taitra retsy fa voapitana kany an'ireo le mpiaradia amintsika ireo le mpiaramimbonatoko amintsika na ireo le mpamatsy volo zany na reo le firenena zay manana ny maso voeny eto de manontany aty reo manalaza hoe matoa izy mitena zany marina zany satria zay mihitsy ny toromarika amena azy voalohany hoe tandremy niteniteny zavatra tsy marina de matoky an'izy ireo aho ohatra anakiray resahako tena nilaza nareo hoe tena misy inge zany écran plat zany de misy zany le izy hitanareo zany bonbon sucette zany misy zany le izy hitanareo le bonbon de nasehonareo le izy zay ny tena mampiseho tena misy profo ary tsy vitany zany ihany hoe tena misy inge zany kere zany tonga taninareo tona n'lay fanomezana de nampisehon'ny olona maka rano amin'ny rano maloto iny mahafinaritra hoe aminareo de lasa niaino sy nanaraka tsara n'lay raharam-pirenena ary mahafantatra ny zava-misy ohatra ny lasa fianarana ho andrareo ny teniteneninareo nareo raha teo ko moa zay mena valalaka de zay na tonga hoe tena mety ny ataonareo fa egnane ka de isy fanatsarana araka ny averinareo azy nasainareo zao androany ty za tena fahasaina koa ny ahafahako miresaka aminareo miteny aminareo hoe tena vonina ilaza amin'ny zavatra misy ka le fanontaninao atao milaza hoe ahoana fandehan'ireo le ao amin'ny vovonan'ny RMDM ny vory zay omaly alatsinainy dia misy an'le resaka siosio sy le resaka onoono dia nampanatsona tao daholy reo RMDM rehetra satria misy vice président miara-miasa akaiky aminay eo de naniraka ny zareo koa nandelaka any Tomasina tany Majanga ny avy any Fianaratsoa ny avy any Toliara de samy miteny izy ireo président mba tena tianay ho lazaina aminareo fa tena mirongatra lay Covid-19 ary ny tena loza ozy izy
ny tena loza dia tsy hitatsony zay atao a fa raha ohatra ny anahita tia mazanga tsisy ny oxygène tsisy ny fitaovana entina edinan'le aretina mba hitsabonan'le olona jerena fotsiny zao maty na ny lehibe ny hôpitaly raha maty mpampianatra maty avocat maty maty tsy hitako tsony zay lazay maty mpanao politika maty loza de ohatran'izany keo le tany atao masina président miantso anao zay a le nirahanao aty fa tonga aty zay zao de miresaka am'zareo ato amin'ny hôpitaly de misy fangatandrareo avy any Maroantsetra misy olona efatra mba mangataka aty fa tena cas grave mahazo azy de milaza mihitsy ny tompona andraiky ty tsy afaka andraynareo zay de ho foatiko zany reny olona reny tena mahotsy ka de nilazaiko an'izany de hoe tena marina zany le zavatra misy ozy izy tsy misy mihitsy a na dia vovonan-dahazo ary tsy misy fa de jerena fotsiny tsy misy mihitsy na ny gaz na misy ara tsy ampy oxygène le gaz oxygène zany tsy ampy ary indrindrindrindra ozy izy a le extracteur de oxygène tena loza de ahoana oaly izy de nanao narahako masa hatramin'ny androany de mbola nilaza izy mbola mitombo izy le zavatra tranga taty ore olona ainan'io e nga nareo amin'ny fotoanandreo misy mahavidy aina anakiray nga misy mahavidy aina amin'eo na nizy eto amboniny tany mipandraraha zay tena manana maizy azy manam-bola manana zay azy ny atao rehetrarehetra maty toetra mandeha ho azy le hoe maty mandeha anao mifaneneny an-dalana vatapaty ery ambony ery tia teny aminareo azy zany a eto fa tena tsy maintsy atao aingana mihitsy a zay anentanana vaoaka amin'ny alalanareo amin'ity miara-manontsy ty hoe mitandrema apetrao dao le barrière mba hahafahana aloha misoroka manasa tanana de mametraka an'le kasibosy de ataovy dolo zay azo atao rehetrarehetra mba elany alana ohatry zao lay fomba fipetrahana fa tena loza le izy satria manina mahatonga zany hoe aminareo ay zany tsy tena marina ary tena tsy marina le nilaza hoe voafe io efa tsy voafenao nandritra ndray a tsy voafenao intsony io ary tsy tsika reny tsy mafy azy fa ny firenena rehetra dina ny tokony atao ry mpitondro ao ry tompona andraikitra ao ianareo azy amin'olon'olona fotsiny eto fa tsy maintsy miresaka ianareo na manao négociation tsy maintsy mitady nareo zay fomba rehetra erovana ny olona malagasy erovana azy za zao de laza aminareo mihitsy hoe satria niantso tao rina zay le tam'latsinany zany de hoe mba meo aty reo karazana vaccine ny karazana vaccine misy zany a de ty zao misy vaccine le Camélia de ty misy ny Johnson Moderna Novavax ty Oxford AstraZeneca Pfizer Biotech Sinopharm ray roa telo efatra dimy enina fito valo sy hoe maharaha-valo mananany ny tenenako aty fa valo ty zavatra manana safidiny valo tsy ole anakiray le CVO asa raha fomba nisy vaccine inona tsisy de miresaka amindreo anao de misy manontany reny hoe anka io mbola tsisy profony fe masitra milaza aminao tsara fa tsy adalako no firenena rehetrarehetra tany misy ny hoe 66% ny vokatra azo aminy 66% ny résultat misy ny 92% saingy lafolafo $20 misy ny 66% $10 ny vidiny io a misy ny 95% $30 de misy koa le Oxford AstraZeneca zay $8 fa misy le Pfizer Biotech $30 de reo tsy vitany hoe io fotsiny ndray le izy satria tena tsy andro koa zay ahitana azy aingana de tiany mbola tsy maintsy atao amreo tia ny vidina vaccine de tia ny fomba fitaterana azy ny vidina vaccine zany tia ny vidina vaccine meko anareo tsara le izy de milaza io hoe mampalefaka an'le aretina aloha de tena kely de kely mihitsy ny risque mety mahazo an'le olona fa vony le vaccine dia miatsara ny fahasalamany de reto zavatra azo atao reto ka tokony miresaka tsika amin'ny OMS tsy aza adino
fa i Madagasikara membre feno anatin'ny fikambanana firenena mikambana na ny Nations Unies dia miresaka amin'ny Nations Unies tsika zay manana andreo filialy ny OMS ny UNICEF milaza hoe reo olona inona fotsiny no mahatonga anay mpikambana ao anatin'ny firenena mikambana no dejerenareo fotsiny izahay ary raha misy miteny aty aminay hoe tsy mila izy ny tsy mila fa zay mila raha rotikely président ianao miteny an'izay ao anatin'le izy hoe efa niteny ilay ministra voaingana fa hoe mbola tsy anafatra an'io vaksiny mihitsy tsika ary tsy vidy an'le vaksiny le firenena malagasy nefa mahafantatra tsika fa mpitondra vita vaksiny any ambadimbadika any any dia mandeha mivoaka any ampitan-dranomasina any hoan'ny aty amin'ny fanoherana monsieur le président ahoana hoe inona ny tokony asetry an'izay zany hoe avela am'izao ve zany le vahoaka malagasy satria mpitondra no tsy makasitraka an'le vaksiny valana aretina miombo dia ho tratrany aretina eto daholo zay le fomba fiteny hoe taribaton'ilay vilambava lazay ny molony hafa mo zavatra tontony hafa za dia milazanareo fa mety tonga an'le fitenena mihitsy ary hoe allo fahateo reo tena mitena zany satria tsika nge eo amin'ny ronjato mahery eo nisan'ny firenena eran-tany firenena anaky telo ihany no tsy manaiky an'izy io firenena telo ihany ary voalina ny resaka tamin'ireo avy any New York avy any Washington nalazan'izy io hoe jereo kely fa tena maika dia io zao ny zavatra azo atao betsaka reo firenena any Afrika zay manao négociation zay miresaka amin'ny organisation mondiale de la santé na OMS na koa miresaka amin'ireo mpamatsy vola anazy eo dia afaka mifanaraka izy ka raha ministra anankiray milazan'izany tena mahatoky nefa avy enao fa ampy mifahaizany dia hainao ireo le professeur sanandreo ve izy ohatra zao ny resaka tany Danemarka malala tsara andreo le pays scandinave reo dia nilaza taminy hoe fa maninonareo no najanonareo aloha lay fanaovana vaksiny dia hoe mahatsapy zay izy fa ohatra misy coagulation kanjona fa jerevana le izy tsy dia mitombona loatra fa toizany ihany rehefa avy eo tia hiteny aminareo zany rehefa misy zavatra mampiay dia anao mifanatana dia miresaka fa ny tonga dia laza kategorika hoe zay tsy mila fa fafiry ny fahaizan'ny olona ny fahaizanao re olona fa fahaizany dia tsy hitako matoa ny olona milaza an'io atao ny firenena américaine nilaza hoe hatramin'ny 4 mars hatramin'ny zao tsika nanomboka izy hatramin'ny 4 juillet amin'ny fetim-pirenena zareo américaine tsy maintsy vita taolony azy amin'ny 350 millions de poniny zany ny population misy amin'ny 450 millions anoany manao izy dia adalan'ny solovy adalan'ny manao an'io fa dia maino izy le olona nyteny zany za aloha tsy naino an'izy fa na nainao za dia manatsoko izy na mba seho miantso azy dia azavako azy atra fahaizanao inona ny antony tsy anafarana an'izy tsy lafo hoe ny entanareo aty sa misy zavatra tsy ananana manatitra ny fiarabanantsika rehetra manaraka ty fandaharana miara-manonja ty kopakopa tanana ho anareo rehetra zay rehetra manaraka zao fandaharana manokana zao araky ny voalazanay tamin'ny fakomaly dia hoe isy vahiny ary isy olona zay anao efitra iaraka aminay voninahitra ho atsika androany ny mandray ny filoha Ravalomanana zay filohan'ny RNDM ary filohan'ny antokotiko Madagasikara efa enotsika ny zavatra noteneniny teo fa ho toizitsika ao anatin'izay resaka zay atao aminazy eto zay resaka Covid-19 kanefa ihany koa zany président le resaka gestion mihitsy le gestion an'le aretina io zany tena mila resahana mafy satria raha enotsika dia misy ministre ao moa zany misy super ministre ao anatin'ny gouvernement teo président dia le super ministre tonga dia miteny tsy mila vaksiny tsika vaksiny anankiray ihany koa izy no misy eto moa zany président teo teny hoe efa misy karazana vaksiny efa mihoatra ny valo no hitatsika eto reny zavatra reny zany efa notenenay tano ty fandaharana ty hoe misy ny amin'ny fomba fiteny moa zany izy hoe non assistance à personne en danger zany hoe le mpitondra fanjakana amin'ny alalany le mpitondra tenin'ny gouvernement no miteny sy manapa-kevitra ho an'ny vahoaka malagasy tonga dia manakana hoe tsy manao vaksiny ary tsy hanao vaksiny tsika tsy manafatra vaksiny nefa amin'le malagasy io zany safidy io
hoe rehefa te hitsapoteny ianao a dia safidinao io na ianao na vaksiny na tsy hanao vaksiny fa tsy tonga dia tenena fotsiny hoe tsy mahazo manao ianareo malagasy satria misy kategoria zany eto amin'ity firenena ty ny mpitondra fanjakana zay afaka mitsapotena ny ivelany io moa za resantsika rehefa aveo le evasanina fa le resaka fitsaboana mihitsy hoe nisy ny fanamboarana fanafody lazaina fanasitrana tamin'ny voalohany izy natao hoe préventif dia avy ndreny lazaina hoe curatif dia eto zany moa zany le hoe valala ina moa zany fomba fitenena azy le hoe valala namboka ny tompony ara-tsy tiana azy aleon'le mpitondra fanjakana mandeha ny ivelany a mitsapoteny fa navelany ho an'le vahoaka malagasy ara-babe-bahoaka le hôpital manara-penitra le CVO le eto zany atao tsinitsinina le dokotera sy professeur sy mpitsabo rehetra malagasy tsy atokisana intsony fa leo mandeha ny ivelany ahoana ny fomba fahita amin'ny président Ravalomanana an'izany zavatra rehetra zany zany aloha milaza aminareo eto ary everiko le mandeha zavatra mbola tsisy hatramin'izay teto ambonin'ny tany ty aretina Covid-19 ty efa nilaza tamin'ny herintaona fa mianaka vetivety izy io ary tsy maintsy mila fanefitra itsika natao hoe fanefitra vaksiny ny dikany dia nampiasa ny taty hoe samy may tambavo na rokandro na salandrany nampiasa daholo dia avo ny anarany ety mivoaka dia anao milaza hoe misy super ministre ao za aloha tsy malala fatsiny hoe lasante super zay ny fantatro lasante za tsy mbola malala zany super ministre zany ary tsy hitako anatin'ny ino ty zao gouvernement zany ty misy super ministre fa zay lazainy any lazainy fa ny zava-dozany dia zao ny fifamalina amin'ny vava sy ny fanaratsiana sy ny adiady any a fa le hainy olona ny tena maty eto zao naina an'le teninareo teo hoe misy maty vao nahita koa teo tena miondrika mpanajana malahelo dia malahelo any ato anatiko ato zany marina tena malahelo ah tsy fantatro ny fahitanareo ny zava-misy fa tena zany olona tsy ampozinao zany maty izy mba tompona ndraikitra ty izy mba mpanao politika fanerasera amin'ny teny maty izy professeur mba tena mitsabo sy tena manana volonté maty mba seva mitendrera le super inona ny teneniny amindreny nisy navidy azy anga izy hoe afaka nanakany izy hoe tsy atao maty ty professeur ty fa satria izy hoe professeur any dia misy andreo le olona le mpisolo vava tsy hoe manana izy hoe mahitanao eto a dia milaza an'izany tena nisy mpisolo vava avy any Majanga lozy dia ty laza aminareo mihitsy hoe fanahoelana oaingana tsy maintsy miverina amin'ny tenin'ireo tsy maintsy tsisy alarala fa iverindreo fa sao dia ampopo le mahatonga tsy hanafatra an'izy tsy aloha ve mba milefitra kely na midina tsy tany aloha zay voateny afa dia ny ain'olona vonjeny ny antony ilana ny président ny république amin'ny firenena anankiray dia telo ihany miaro ny vahoaka amin'ny loza mety hitranga aminy loza be ty ihany ty faharoa miaro ny volona ny devise mba tsy hitotongana tsy hanao ohatran'izao vola ny devise ndresako fa tsy ny vola azondralahy tefitefena sy amboamboariny ty ary ny fahatelo farany dia miaro ny tanitsika tsy olain'ny sasany tena reo telo reo ihany zay ny tena rôle lehibe indrindra ho an'ny président fa raha vao président tamin'ny 2001 2002 mazava tsara mihitsy nresahany Colin Powell niaraka tamin'ny américaine reto ny lesona numéro 1 arovanao reo vahoaka reo zay ny nangalana le prétendrantsika nalaina tany ivelany nalaina tamin'ny avion mihitsy izy iny mba tiana lasana hoe andraikitra zany raha ohatra en danger le olona zany tsy maintsy vonjena ka zay ny andraikiny ka raha misy super io mbola misy tokony super ambony be ny président milaza hoe diso be zany manafara vaksiny zao ndana tsoviny ihany ka tsisy ny vola ka inona natao etika ndana amin'ny négociation dolo zany aloha fa tsisy satria tsy azonao atao avela fotsiny am'izao ny ain'olona ka raha ohatra anao manontany hoe inona ny fomba fijeriko dia zao misy ny aretina mirongatra be izy a reo RMDM zay any amin'ny faritra hoe aminareo dia niantso président mirongatra be zay tsisy aty zay inona ny tokony atao raha nisy le vaksiny a raha misy any dia atao ve aloha zay mbo aminjena zay azo atao hitanao hoe ny Allemana manao ny Amerikana manao frantsay manao zareo le nosy kely valavetika atsy ambadika atsy Seychelles ery ambony ery zao misy olo amin'ny 100 000 na 150 000 zareo efa vitany azy neny zareo Mauritiana tsika nefa mifanerasera eto tsika efa marary dia makany la reny eo anjery makany
dizany hoe zareo mandeha am'le inona sanina tanao avasanina zany evasanina tanao zany misy an'izany satria zalahy manana le sanina iny de lasa izy makany de izy tonga de za minona reo fa reo lena avoaka evasanina reo tsy maintsy mitsindrony reo vao miverina ty fa tsy agamainao mahita hoe ndao verifiana fa nitsindrony ty efa vitany aniny azy maka ty ninina zay le za zao tia andeha fa misy zavatra ivoriana any Allemagne na any Genève tsy andeha satria mila an'le carte saika ho an'ny Azia zao aiza le carte de vaccination de hoa izy evasanina loza zay no iainan'le vahoaka am'izao fotoana zao nge le président akoatran'izay resaka covid zay ao anatin'ny fahasahiranana foana ny olona zany tao anatin'ny fotoana anaovana nyity miara-manonja ty 2 volana zay efa nitentsika vao nanomboka ny fandaharana teto de hoe ny resaka vary io zany ny tena nyresantsika tamin'ny fotoanandronao tadiditsika tsara fa nylamina ary tena hoe équilibré nisy tsy nietsika ny vidin'ny vary tamin'ireny fotoana reny am'izao fotoana zao tsy efa 2 volana zay tsy mahita vaolana le fitondram-panjakana any am'tsena mbola eo amin'ny 3 000 na 3100 na kapoka moa zakany olona zao dia ariary ny kapoka 700 valonjato ny tiana tenena zany eo anatin'izay hoe le fitondram-panjakana mbola ao anatin'le hoe non assistance à personne en danger ihany efa tsy mihinakanina ny olona any am'kere moa zany de efa tsy tenenina intsony efa kere zany ny maty ny tsy mihinakanina fa efa manendiky Madagasikara mihitsiny le fahitan'ny tsika moa zany tenena foana tsika mpanohitra de manakina foana fa le fahitanan'izay zavatra zay zany ho an'ny président ny RMDM tena hoe message ho an'le vahoaka mihitsiny zany ny tsara omena zany mikasika an'izay zavatra anakoro no resanao teo le hoe ny zavatra mahazo ny vahoaka am'izao fotoana zao hoe ao anatin'ny fahasarana tanteraka ny olona de ameko enohy tsara ty efa taona na 5 taona eo zay de nanafatra manampaizana anankiray Amerikanina James Robinson ny anarany izy io professeur mpampianatra any Harvard zay misahana manokana mombany hoe inona inona mampirodana ny firenena anankiray inona mampirodana azy mampitaboka azy mampafahita azy ohatr' zao zavatra telo ihany raiky io voalohany bad gouvernance tsy le fitantanana an'izy mauvaise gouvernance faharoa misy cataclysme naturel ohatran'ireny tsunami reny na misy an'ireny fahatelo misy guerre civile de potika tanteraka tena tsisy miangana mihitsy ny trano fa potika reo telo reo ihany de izy amindreo no misy eto Madagasikara nisy ady trano be ve teto amitsika le guerre civile de natonga ny voaka malagasy tsisy trano efina tsisy ohatrany any Irak reny ary tena nisy ve le tsunami le cataclysme naturel na nisy ve ny orohorontany de nrodona doloky ny trano le olona fa le fahatelo farany de le hoe le fitantanana io fitantanana io ilaina fahaizana io ary io tsy vitatsika rereto Madagasikara io satria ny olona manana expérience na rehetraikefreny tsy maintsy atsona zany na tonga hoe nisy olana farana teto momba fitantanana tanàna Tanarivo tamin'ny lalao be ny tanàna de nangataka izy mba pio zay mba lampy anay eto de zao no nataony tonga teto izy hoe inona mahatonga ny firenena toboka na sahirana ao anatin'ny crise ohatr' zao de zay ny tokony zareo hoe tsy raha ohatra ka hoe bad gouvernance de tsy maintsy manana olona professionnel tena mahay tena professeur mihitsy hoe zao fitantanana an'ity tany Lagos zao resako aminareo tsara tany Lagos firenena nigériane tena tao anatin'ny korotana tanteraka de tsy nety tafaharina mihitsy fa no ny tonga tany izy de hita nanamboarana azy raha ohatra ka manontany anareo tsy hoe nge tena super koa ny filohan'ny république hoe superman na super iny de afaka mahita zay vahaolana rehetra tsy maintsy tsy manana mpanolotsaina mahay izy zay milaza azy hoe zao alenao manana mpanolotsaina mahay izy milaza hoe reto olonretonao azonao jerevina akaiky de akaiky anarenana azy ary tsy eritseritra n'izy anizy mihitsy ianao handray fanapa-kevitra fa ianao rery mandray fanapa-kevitra am'izay fotoatsarota toy zao ohatra ilaza aminareo tsara maninona no tsy voatantana araky ny tokony ho izy ny ty covid ty tsy afaka niady azy tena hoe nanalazy tsika satria nisy aia nisy
ay any filazana azy teny malagasy nisy doty nataon'ireo mpamaty vola hoe zay nanome volanareo kanefa ny a tsy tonga ty aminay le tatitra ary zao ny zavatra nytenenareo refa tena mifampiresaka taminy hoe zay tsy mila zy hoe tatitra mbava ataonareo de hoe ampy de nanao tatitra fa mily zay hoe izy lay fournisseur na lay mpamatsy an'le fitaovana de nomenareo an'izy al izy de taizy fa izay ny manontany ihany misy an'izay fantanena tonga zay tao hoe omeo anay le fournisseur de nylaza ny sasany hoe tany ampinute na meny ty namaly mpinute tsy marina zany hitako misy zay zavatra zay ary de nanontaniana an'zareo tany hoe ahoana nyfahatsapanareo zavatra taty tsy afaka manome anay an'le profo ry zareo na le liste le fournisseur mividanany an'le entana ny azy zany nyfanarahany an'le hoe mangarahara tsy vitany hoe mangarahara vava fotsiny hoe atao mangarahara fa omeo anay le fournisseur mividananareo an'ity zavatra ty de zay nanontany an'le fournisseur marina ve ty fa tohatra tato aminareo mividina ty ve mividin'le ambulance reny ty ve mividin'le 4-4 reny ty ve mividin'reny le masque reny reny izy zay ny atao hoe mangarahara mafantatra ny hevin'le zavatra ny fiheviny ary nampiasainy ata iale izy ary efa aveo nanahoana mivokatra azo raha izay ny nataotsika zay ny nataonareo tsy tsika moa zany za tsy tao zay ny matonga hoe za tsy ary tatany zany mihitsy fa tsy tompona ndraiky tsy ti hitsokombakomba am'zany satria azy hoe mangarahara zany tena mangarahara ohatran'ny fitaratra zany ny nareo opaka de zay ny voalohany faharoa toy zany hoe ahoana ny mahatonga an'lay sakafo tsisy de tam'za vantondra koa tamy 2004 tadidiko tsara zay nanafatra ny Joseph Stiglitz io le Joseph Stiglitz io zany nahazo ny prix Nobel de la paix de l'économie koa izy io de nandeha tany Ambatondrazaka zay avy ary misy an'le rangary tany Ambatondrazaka tany am'le nosy boribory io de nanatsara n'lay nijanona tany nandritry ny 3 andro izy 10 andro izy nyteto de nijereny daholo reo toeran'ireo de tio zao nanaovana azy ty zao nanaovana azy mbola tadidiky mihitsy tam'zay ny raha niaraka taminy reny le dedavina de am'zay ny natonga an'io hoe manaovanareo fifaninanana aprisika ny olona amokatra fa nareo manana tany manana rano manana olona mahay de nanafatra olona professionnel tena mpanafatrasika niaraka tamin'ny japonais de japonais lazy hoe zay japonais tsy de tena midina loatra ny tambary fa aleo nareo miresaka amin'ny indonesiana fa re mitovitovy aminareo de nanafatra indonesiana izy asy izay na 10 amby zato tonga taty de nidina teny atsena namokatra tena nareo ohatra zany fa tsy erenao mitavatapa supera be ry de nareo be indrindra sy nareo miteny maraka zay ny marina ary de zareo fa marina zany marina zany ka marina zany zavatra rehetrarehetra zany moa zany fa raha tsy mananampim-bavy tsika tam'zany niala teo tamy 2008 2009 farany iny nisy any amy 7 millions de tonnes nisan'ny padi le vary akotra ary ny olona tam'zany navita any 10 tonnes 13 tonnes nanao fanana zay tery le vitrine de Madagascar hitanareo reny misy olona avy any aminay mihitsy nahazo ny loka tam'ireo ay avy any aminareo iny sy anakirana azo tany de mba averenao aminy raha tsy vatsina ambiko reo ambiko ny filazana an'le ana ndraiky sa tsy semence ambiko ny filazana azy raha tsy vatsina zeziky reny de zao ny tanimbary tsy azo atao le tanimbary iny de le rano le tanimbary akaikiny ity de maketsy atao ivany anakiray de le rano anakiray de sina tatatra de manary an'iny tena mila mahay mamboly mila tena manana fanetreteny anao tena malala azy fa minonareo teo amin'ny avolona zay tam'zay tao navita 10 tonnes na 12 tonnes par hectare hitanay reny ka zay de reny narany reny de lazany amin'ny namanany fa nlozany ge le fandripalemana tsy misy zay le lazako hoe zany antanina manako lazay nataonareo adiny efatra ty mbola vitako ty ka tsara mampatsiahany zany tsara koa mampafantatra fa tsara koa mampianatra koa satria eto misy olona marenina tsy mahita jamba efa tonga eto koa ny namana Mamindra Benirina député ny Ambohidratrimo de aleo indray izindray no anoen'le resaka eto zao ohatra raha matoso vahoaka miarabanao ndray matofoloha miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra za ohatra mbola te hiverina kely amin'le resaka olana ara-pahasalamana eto amintsika ihany iarahana mandinika sy miresaka hoe inona zavatra mitranga ny antom-pisiny miara-manonja moa araka ny voalaza teo sy ny ainana hatram'izay de anehoana ny zavatra tsy mety ny zavatra fandikan-dalàna mitranga ataon'ny fitondram-panjakana indrindraindrindra ka raha nyresaka tsika teo hoe vokatry ny
tsy vokatra fanapaha-kevitra ndraisa fitondram-panjakana ny amin'ny tsy ampidirana fanaovana vaksiny ho an'ny vahoaka malagasy dia amiko fomba fijeriko Andriamatoa tonga dia milaza fotsiny zao zany hoe le zony malagasy azo fahasalamana sahaza mihitsy no sanatria mivavaladiany lela tantanana ohatran'ny zazakely iverina ho toy ny zaza tsy ampytaona daholo anga amin'ny malagasy ary rehefa mitoy ilay olana teraka le izy tonga hatramin'ny fibahanana famafana ny zon'ny olona amin'ny libre circulation fahafahana mivezivezy lasa toy ny passeport ve zany ny fahafahana manao vaksiny ny laza Andriamatoa Filota hoe tokony andeha hivoaka ny velona satria voasazy zany ny malagasy saziany mpitondra fanjakana eto atoerana rehefa hoe tsy avela manao vaksiny dia tsy afaka mialy eto tsy afaka manatanteraka ny asa miandry sy ny fiarina rehetrarehetra ka mbola manamafy ilay antsoantso natao hatramin'izay sy mifanambarana trano hoe tsy misy ny fahalalahany eto Madagasikara ary voahitsaka hatrany ny zon'ny vahoaka malagasy sy ny lalàna mife izany fahalalahana sy izo izany akoatra izay ndresaka transparence sy fangararahana isika teo fa anisan'ny olana tatao anatin'ny heritaona farany nanomboka tany am-piandohana mihitsy ny resaka fangararahany tena zava-misy amin'io resaka Covid-19 satria rehefa jerentsika ampahany kely amin'ny mponina eto Madagasikara fotsiny ange no natao santionany nanaovana nireny fitsirihana sy testa ireny ka nahafahana namoaka ireny tahany fahavoazana teto amin'ny fireneny ireny hatramin'izay ka hatramin'izao ny dikan'izay mbola maro ny zavatra takona na inina takonana ao anatin'ny zava-misy marina eo amin'ny mety ho isan'ny mponina tratran'ity aretina ity ka tokony ahafahantsika mihitsy hoe ahoana ny fomba anapotsirana ny marina anehoana zay tena izy satria raha ohatra araka izy takotakony io efa mahita any amin'ny 20% 25% tatao anatin'ny andro vitsivitsy ny tahany fahavoazana maika raha miseho marina satria amin'ny fisainan'ny malagasy mila jerena hoe rehefa tsy aseho azy ny tena loza mitatao ao anatin'le izy dia mety tsy ampy ilay firarahana tsy ampy ilay fitandremana ka mahatonga ny ataontsika hoe fiainana andavanandro tsy ampy fitandremana ka mahatonga vao maika fitombon'ilay aretina eto amintsika ary farany Andriamatoa Filoha anisan'ny fanontaniana mipetraka hatrany ny hoe lazaina fa midiny sisy tany kanefa saika isaky ny andro vitsivitsy dia misy foana ihany ny fivezivezena ary tsy gagitsika raha izao zavatra mitranga amin'izao fotoana izao zao no averiky foana ty teny ity misy an'izay le filazana hoe mizotra makaiza ny firenena arakaraka izay politika hitondran'ny mpitondra eo ina ny lalaka izorana ary mazava amin'ny vahoaka tsara ve ny zava-misy marina dia afantarany be sy maro an'izany dia zao hoe tady andeha any amin'ny fanaporetana faneriterena fanakatsakanana fanampenam-baro satria za zao mahita mihitsy hoe nareo ndanao tatitra io tatitra io nefany tena voalazany lalam-pany reny tokony ataonareo amin'le olona mifidy anareo io tatitra io nefany dia ahafahan'ny vahoaka zay mifidy anareo hoe ay ve zany misy eo dia nangataky nareo tonga hatrany amin'ny mandrakizay izy moa le sy mandrakizay tonga tanynareo kanjo tsisy io ihany nareo fa tsy lasa azonao zany satria ny olana avy fa dia nisy ny angavy ihany moa zany hoe mbo azonay atao ve le izy dia atao ve raha hoaty tsy maninona dia faharoa ny tena zavatra nanahirana koa amin'le izy reto mpitandro filaminana reto ianareo mpitandro filaminana misy fetrana ary misy asiny zavatra ataonareo ny fetra ataonareo dia araky voalazany lalàna zay any andrenanareo chef suprême miaramila aho nandritran'ny fitotoana teo dia malala tsara loatra izy nareo hoe ho taterahana dia io anefany ny tena fahavoazana zay baiko zay hoe misy baiko me zany dia ho taterahana dia taterahanareo araky ny lalàna le izy ary samby olombelona samy malagasy ihany dia tokony jerena tsara le izy aizy ave dia
mpianatra zanako zanakao zanatsika zanakinareo maramila nitaky ny zony fa hoe tsy nihinan-kanina fa mijaly de lasa darofanareo am'ireny bo am'ireny idirana de sahanareo ve manao an'izany nganao tsy manan-janaka teny anankiray fotsiny zay resako zay faharoa ndanao tatitra hony ny député de sakanany ty de nahazo baiko fenona n'lay fitaovam-pidiana tena faran'izay tena avolenta na de ny reo le masy voa venivela sy mivahiny ara gaga ha ainareo mana fitaovam-pidiana milaza aminareo tsara aho Madagasikara ao anatin'ny sadeka ao anatin'ny 20 minutes raha misy manafika avy any verana miala avy any Gaborone avy any Botswana ny maramilany rareo sadeka tonga teo anatin'ny fotoana foy zay le lazaiko hoe misy adatrano ve eto de raisina toy ny adatrano atao io ohatrany hoe miady mivantana amin'ny vahoaka ny mpitandro filaminana manaiky nareo tsara tsy manaiky nareo zany ny zava-misy satria olona tsy mitondra nininina fa de olona mitanapolo ny sandreny aizy ave de akanjo menamena ohatran'le rangaty ina tsisy an'le inona le sary eo aminao io emio tsy hoe miara-manonjy io de tonga de sazinareo any mandritra ny zay tsaranareo azy any zany ve de verinareo fa izy zany zay le zaiko hoe intimidation de emprisonnement izy zany ne mandeha amin'ny ny fanagadrana an'le olona zay ve de verinareo fa mety zany aza gaga tsy mahagaga mihitsy ara mandeha any amin'ny fantrana tanteraka amin'ny vahoaka ho hitatsika ao nge ny vavany avenivelany vokatra zay manoratra tsy mitsahatra mihitsy a na tianareo na tsy tianareo milaza ny zava-misy ny sarina hitako zay tonga tianiko aty ay moa tsika no anana vary le nresanareo fanontaniana teo ary nareo koa nge toatra mivova foany trafandraiky neto de laza zao nareo hoe tena tsy maraka mihitsy am'le sakafo koa ny lalana makany amin'ny iny disy le makany ambanja misy an'le vary manitry ary efa lasa piscine hitako le mba nalefandralata ty président nisy olona gaga iny ty iny le ary izy mailomano be manao dao a tena lalina be mihitsy le rano ino ny lalana de telo ano nienja gaga marina le retsy ahoana nampandrotrina Madagasikara marina de marina mihitsy ny a lay zavatra natao tsika tsy hoe midoka tena hoe lalana ihany ny fotony fampandrotrona ny naiza narovina narovina lalana ahafahana mitondra ny entana lalana ahafahana mamoaka ny entana lalana ahafahana famezivezy ka raha ohatra nanampy atsika zareo to amin'ny banque mondiale ny FMI de samy laza nareo mihitsy afa navita 1200 kilomètres isa-taona tam'zany vita goudron 1200 kilomètres isa-taona mivita de ataovy ny calcul nandritra ny fito taona fa natratra 9000 kilomètres tsy nitsahatra mihitsy ny fanaovana lalana de antaniry kolasy zay nanao azy tany tsy bicarte nanao lalana tadidiky mihitsy io le eo amin'ny manoloanan'io Saint Michel itsy fa isa-taona zao a de manana foana de manam-pahaizana avy any Allemagne tany nalaina de amboary ty lalana ty ry bicarte ny anarale compagnie de natao koa le ry anosy be hoe tena ataovy manara-penitra ty de natao avo be zany lay fondation any ty teny aminareo a fa nandaniana vola tadidiky mihitsy a eo amin'ny 125 millions d'euros no nanaovan'ny kolasy any ny lalana ny ala atao ambony-mamy nakany Diego tam'zany gaga iny ve le lalana namboarina lomano le rangaho a za aloha tsy laza hoe malotona madio le rano fa izy nga matanjaka be manana le iny ty izy antivirus izy de tsy fantatra miteva mafy be izy fa ny lalan'le rano ozy izy etsy aiza moa nandrositsika de izy any samy teny am'zao tsika am'resaka zao hoe androso Madagasikara de efa aiza le vision la zao amin'ny vahoaka malagasy zao ny programme atsika matonareo gadrainay a satria manao akanjo menamena tady anohatry nareo fa aloha zay anao zay fantatray ka mininy izy tsy gadraina fa ataovy nenareo de ho hitatsika eo io tena nisy olona ny antso avy any tena manana maizy azy olonzay laza hoe mba tokony iresaka izatsy iresaka aminareo mihitsy raha tsy avoaka nareo aloha olona tsy manatsiny reo olona tsy saratra tsisy ny gadrainareo fotsiny any vidika aza vidia mboninahitra raha ngaty fa samby olombelony zao ihany izy rombe folo menada hoe nanao akanjo menamena ony de ndrova le rangam iny de tonga de nisamborona de misy koa le olona tsy mahay miteny akory fa asana tena fotsy be rahalana tena anina fa de za tsy hiteny fantanina manaraka mbola misy andraza anao mbola sy voavaly le rangaty zasy nareo miteny eto hitako le milaza izy fa hoe ty le covid ty ozy izy
ilaza aminao tsara fititsika eto androany amin'ny resaka fa 4 ny volana marsa indray tsika androany minona reo fa tsy maintsy verina ifampiresaka amin'rareo OMS reo firenena matanjaka reo holaza hoe eny ara fa inona ny tokony ataotsika mba azahoanay le vaccine le fanefitra aza teneny hoe vaccine raha tsy tia tenareo atao hoe le fanefitra amin'ity covid ty satria zay nanana fa mbola tsy vitanay ny anay mbola taraiky be le akiray reto zao misy 5 ala izy de misy vidiny ty tsy le vidiny ninona fa mifaizatsika amin'ny négocier za zay de verinareo tsy azo an'io azo an'io fa de matatronareo iresaka amindreo firenendreo tena mila manao vaccine mila an'le carte de vaccination fa raha tsy zany tsy mahazo mandeha azo de za ve de amelanareo fotsiny otr'zao koa de rehefa mazy de laza hoe ty koa de anjaranao misafidy ny olona rehetra ny andafy tena misongona laharana mihitsy hoe mba ataovy vaccine ataovy vaccine feverina fa de tena dondrona be koa ngareo toatra misy zany dondrodondrona zany tsy matsinareo fa miresaka izy koa se mavarina mbolana miveriverina zany zay toatrako mandeha mihitsy zay resaka zay tamin'ny miarabanao zay eny ara le fasinany iga mazavatsara zay iandry matofilo ary mamerina ny fiarabana anao manahoana ianao ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy ny tiako tsindrina kely eto zany de resaka politika sy ny fahafahana satria fatatsika zao fa tena hoe tapenambava ny mpanohatra ny olona rehetra rehefa miteny anao de misy amenasy zay atao na ny intimidation eo koa no fanakatonana hainao manjery zay tena matezitra ny olona matezitra ny vahoaka ary eo koa ny comité international zay tsy manaiky an'izay eo ny MBS ohatra zay ny canal sat ny star times ny parabole zay nakatana anatin'izay hoe zay ve le démocratie ny mpanohatra mangataka iteny any amikanja ny démocratie tsy avelona ao anatin'izay mangataka ny mpanohatra mba iteny any amin'ny TVM sy ny RNM tsy avelona fabodona rery nefa any vahoaka reny rehetra reny ny politika amin'ny akabeany mihitsy zany zay tena hoe tapenambava ny olona am'izao fotoana ary tena mampisy resabe am'izao koa andre matofoloa de misy ny tsao mandeha amin'ny resaka radio ny télé ny tambazotra rehetra am'izao fotoana zao hoe matoa manao ny miara manonja am'izao fotoana zao dia mitady toerana mitady gouvernement iraisana ny mpanohatra am'izao fotoana zao ary misy miteny mihitsy hoe efa misy miresadresaka any tiany vahoaka ho fantatra zany andre matofoloa amin'ny mafoloan'ny mpanohatra anao mitady an'izany ve ny mpanohatra ary hoana ny fijerinao zany zay fanampenambava sy ny démocratie amin'ny akabeany sy fanakatonana ny hainao manjery am'izao fotoana zao zay farany zay no valiko voalohany indrindra zay farany tenenao zay hoe misy ve ny mpikambana na ny atoko politika na ny olotsotra na mifikambanana hoe mitady toerana solidarité na hoe firaisakinany tena dedavina ary vao mivory zay omaly averiko ny mandeha indray mivory zay maly de nanapa-kevitra ary nisy procès verbal mihitsy zay nataon'ny mpitatsoratra secrétaire général ny fikambanana nylaza hoe reto aby tapaka teo voalohany mivory androany tamin'ny folo matsinomaly zany ny RMDM rehetra ngamba amin'ny 5 tonga teo de nilaza fa hoe tsika tsy mitady toerana fa zay tombontsoa vahoaka de tavitsika zay masomy vahoaka tsika tsy mandeha makatsina makaroa ka voafitaka na sanatra mivava tafiditra anatin'ny fandrika ataon'ny sasany raha misy fanapa-kevitra ho raisina de tsy maintsy reto aby no resahana miresaka aminareo député zay solom-bavam-bahoaka de miresaka ny RMDM za zany zay ny filohany ary indrindrindrindra miresaka indrindrindrindra koa amin'ny vahoaka alohany andraisana fanapa-kevitra zany hoe miara mitatany zany anie de miara mimbonantoko hoe tompona andraikitra ianao ny zavatra misy tompona andraikitra anao le lalana misy piscine ry tompona andraikitra anao tsy fampiazana amin'ny fitantanana ny covid de tsy maintsy lanjalanjaina tsara zany fa zao kosa tokony ho fantatry ny malagasy rehetra tsy hoe izahay zany RMDM na ny TIM na ny HVM na ny zay mpikambanao anatiny mandatsy andray anjara tsy zay mihitsy lizy fa moa ve izy ireo tena anana fahavononana volonté hoe iova ny fomba fitantanana zany miara tompona andraikitra any de izy ny tatana
ianao ty miandro fotony hoe miara-ny tatany hoe tompona andraiky tao anao maty ny professeur maty tompoko lafaro tompona andraikitra ianao loza tsy hoe sanatria mivava manontonona an'la anaran'lay olona fa miteny an'izany a hitako zao nareo le natitra n'lay taratasy nakany amin'ny FFKM vakiko soma tsara mazava mihitsy ny teninareo ahoana no ahafahako mahafolohan'ny RMDM voafidindrareo ahafahako mandray fanapahan-kevitra hoe za en tant que folohan'ny RMDM de ilaza fa hoe nday hitady toerana tsy hitady toerana mihitsy nydaviko nitedaviko amintsika am'resaka zao a fiarovana ny olona amin'ny aigny aloha zay nitedaviko ary tsy amelako fa tsy maintsy hitady an'izay a faharoa mitady zay sakafo hohanindreo a fa marefo de marefo tsy manan-kanina le aniny fahatelo tsy maintsy mitady zay zavatra atao rehetrarehetra am'ireo mpamatsy vola sy reo tompona andraikitreo va hoe de hojerenareo fotsiny ve Madagasikara ao anatin'izao krizy zao nefa manandritra ny mondialisation ny économie teo ianareo noho nizay tratra fahasairana avelana hoe zay de teny izy ka tsy zahay any mamela anareo irery fa nareo no mandeha any amin'ny lalana tsy izy zay resakafo zay a de nilaza tamindrareo hoe fa maninona no ataonareo gotagototra an'iny vola miditra tsy mipetraka tsara le fampatokisana tsy tokony reny noho izy zay ka raha misy any milaza fa hoe mpikambana ao anatin'ny RMDM de hiditra miferaha amin'ny tatana azy ny azy ary manala tena tsy ao anatin'ny RMDM intsony izy any izy raha vao miteny zay de tsy intsony iny nisy ny teny hitako zao tao maly ngainao mbola eto any satria ianiko ny teny izy hoe zay de ndana makany de makaty tsony tena entina misy discipline tsy avytantsika zavatra le discipline mila entitra mila tena matotra tsara fa manao zavatra tsy azo sangisangiagny tena vahoaka ny ty re olona tsy tena vahoaka ty fa tena vahoaka tena fa mijaly efa tsy manana hery entina noerana tsony zay ny matonga le nyteny teo hoe vahoaka fa tena nona reraka ana asiovanao ny blende iny tsy hitako zay anambarana azy aminareo hoe mahatonga nyty firenena ty diso lalana de le fiheverany fa hoe za rery no masy teny eto zay nefa diso ny hevitry maro matakadavitra ary jereo tsara ao anatin'ny firenena any amin'ny 20 antsika azontsika atao tsara maka conseiller zany tao nanana 17 ny tsy any conseillerko Allemagne misahana momba ny économie Wolfgang zay ny anarany zao le BNKFW malala tsara izy zao ny tokony atao nanana norvégiane sahana momba ny environnement de nisy any Dean sy Vicette tena responsable fampianarana mpampianatra ny Harvard izy de izy dao nanao an'ireny leadership zany reny de be da be ny olona natao zany izy frantsay ny sahana indrindrindrindra ny fambolena sy mifiompiana inona ny tokony atao anaovana an'ireny tsy maintsy manana olona professionnel ianao ary raha tsy manana olona avy any ianao a miasa eto miaraka aminao eto tsy ho atokisany olona elona be mihitsy ianao vatokisany fa ametrahana olona any hoe Allemand misahana momba ny économie apetrao zany Wolfgang teo izy nandritra ny telo taona de izy mitady-bolanany am'zay teneniny any hoe tena manaraka marina l izy eto docteur Elsinine mpanolotsainasina noho ny afatra rehetra ty teny aminareo a zany a fa raha tsy misokatra tsika fa idinareo ny trany idina ny filazam-baovao idina ny radio izy ianao tapahana ny ianao ihany mamono tenao ianao ihany de mba taiza zany zao hatram'izay nale jereo tena mafy amiko am'izao fotoana zao a reo ankizy tsy mianatra taloha tsika de nanao le éducation pour tous natao mihitsy zay nandresena lahatra ny niny ty izy ny mpamatsy vola ny banque mondiale sy ny norvégiane apio zay fa ny zanakay 13 taona masera andresaka tamiko tany anosy be président mba jereo a fa vira vrainy olona fotsiny ny zanakitsika 13 taona de ny ampiakarina ho lasa 7 taona le fianarana ole de 5 taona tam'izay a de nanaiky zareo norvégiane sy ny banque mondiale hoe ampitomboana 90 millions de dollars isa taona mba ahafahana miazona 2 taona andreo izy reo mba lasa 12 taona izy va miala mba tompona andraiky ty izy amy tenany zany ny politika atao zany ka zay indrindra ndre matofoloha anisan'ny tena nampiavaka anao sy tsy atiany vaoka malagasy ianao a resaka fampianarana satria ianao a tamin'ny andronao dia teo ny cantine scolaire ny jerevanao ny ankizy a nahazo table daholo ny mpianatra ny kizy scolaire nahazo daholo ny mpianatra tamin'ny andronao a ary na zava-dehibe dia tsisy tombo siala mihitsy a ny école publique sy ny privé raha na miboky ianao a
de nomenao koa ny école privé fa tsy ny école publique ihany amin'izao fotoana zao ny nefany a de tsisy nihinana tsony na mamary zareo de ny publique ihany zay mampimenimena ny école privé amin'izao ary anisan'ny mampimenimena ny école privé koa amin'izao a ny atao hoe akana etra-kory zareo amin'izao ahoana ny fomba fijerinao zany andre matofoloha hoe akana 1% daholo ny karama kely ny mpampianatra privé a ny établissement privé a ny directeur ny établissement akana 10%. De tena menimena nefa reo ndray avy eo no maka école mampitombo ny écolazy amin'ny ray aman-dreny mpianatra zay tena sahirana zao eno tsara tena mafy amiko am'izao fotoana zao a de reto ankizy mitaraina hoe mba homeo reny borsanay tena mafy mahita azy ankizy a avy any amin'ny faritrany ireo e vola kely asa na firy million na firy mille na firy inona ny vola takiny fahafiry ny vola lany am'reto sana le fitaovana hiaro anao tatitra reo ameo reo ny tena mafy amiko mihitsy tena za tsy te hidokadoka ny tenako na hoe ta iseho anora tena to voatango a fa lazaiko anareo tsara fa nisy ankizy amanjato nenena lefako tany États-Unis tany firenena tany Norvège tany amin'ny toeran-kafy amanjato ny tanora 20 taona tamin'ny 20 taona raha lehibe indrindra nisy an'le hoe John Tyson zay tonga teto de izy mirecruter olona roa isaky ny faritra de nalefa tany ty teny aminareo aho hoe manana andraikitra be de be mihitsy sika mampianatra ny ankizy ary ny olona nianatra tsy mba very mandeha za zao nandeha tany akaiky ny miandro vazo iny ankizy 12 taona 4 taona zao lahy 14 taona tsy malala fa tsy mijery omby anankiroa izy amin'ny devant eo miandry an'io izy de izy any lasa lehibe le omby ve ny chef am'izay sa le ankizy satria omby anankiroa nandrasany mandritry ny mpalivy ny andro de le omby lehibe zany izy ny chef de diniako mihitsy le izy tany amandry vazo tany atsiry mandidy ray a le ankizy a irahan'ny ray aman-dreny ny andry an'le omby de amin'le tsy fandrimpalemana nanaovany olona chantage ndray de nientin'ny tany ndray le ankizy miaraka amin'ny fitaovana tsy hita ndray le ankizy tena loso ty hoa marina tsy fandrimpalemana ny tiako resana am'zany ka raha mitenina reto manontany a atsanina fotsiny hoe nahazo blouse kely daholo ny ankizy tam'zany nahazo an'le an'iny taiza nahitako an'iny raha tianareo lazany marina tena marina ty tany avatomandry namangy tany a nitsidika tany a de nahita ankizy a tsy nentina anatona tsy manana akanjo izy tsisy fitafiana tena de resaka ka sendra niaraka tamiko tany nanao visitany ny représentant banque mondiale teto tam'izany fotoanandro afezika any aminy de io ve ao de jerevanao fotsiny reo jereo ty izy a tsy sambyseho fa mininona izy izy nanontaniana teny tsy manana akanjo izy de tsisy ianina ahoana napahan'io ankizy io mihitsy mandrakizay dinona ny tianao atao izy andaotsika nray fanapaha-kevitra dao aleo aloha tonga de davana akanjo reo de amena an'le kit scolaire de jerentsika nre niakatra be ohatran'ny rokety ny fampianarana tsy naharaka ndray de ndao manangana an'lay école mania ino ndray ty hevitra ty aloha atsika anao an'le ino ty izy le préfabriqué reny a fa tsy maharaka ndray le kizy fa nianatra daholo izy namenao akanjo zany ny fomba fanaovana négociation akanjo de nakakany amin'ny kit scolaire de makany amin'ny ino ty izy makany an-trano ary anao teo izy tena fetsy ko raha tsy fetsy avy eo a mampahendretako izy reto de avy aveo mbola nangataka ihany a retako izy reto a vita amin'ny fianarany afaka baky izy de hianatra ery tsy afaka ndefandreo fa mba andao alefa reto nilaza anareo mihitsy fa banque mondiale namatsy vola nampianarana an'ireny ankizy nalefa tany États-Unis reny anontany daholo nge de avy any amin'ny reo mpianatra reo ny 5 ndraiky izy reo miasa any ambato vita daholo ty teny anareo hoe fifaliana lehibe ho anah mihitsy ary tena faly ary zany antaninareo zao hoe nisy ankizy tafitany saingy tsy afa manoatra misy andry miorany misy andry be da be tsy hitako zay resana azy anareo fa voateny keo daholo sasany tsy voateny misy ankizy manam-pahaizana anankiray avy any Dekoeto a tena nahazo ny doctorat izy zany lehibe n'ireny miaraka amin'ireny mandefa an'le sambon-danitra reny raha tianareo fantatra tsy mitsahatra manolotra makaty amiko izy ireo fa tsy dokadoka teny eto hoe de navita zao nangataka ohatran'ity a ohatran'ny fanonoko iny de nataoko ohatran'ity a de nataoko ohatran'ity a de azoko ata amin'le fandefasana ankizy tany tafity izy ao ny fianarana raha ty antany amin'ny marina reo ino natao ny fahaizana amin'ny négociation misy business ny fampirarana zay ny tena hoe tena asa lehibe amin'ny fandrarana fampirarana ny fandrarana négociation izy business négoce tsika de mangataka
de raha ohatra zany zao tsika amin'ny négosy hoe ty vaksiny lafo velony ty a zay tsy manam-bola zany karaha 25 millions mponina nefa ataonareo $30 izy rahavitanana zay de amin'ny négosy tsika amin'ny $3 raka io a zegny firenena fahatelo manitra indrindra na farany indrindra de io ve de isy fetoany ary io tsisy dikany andrela mameny io ndana amin'ny négosy azeto mibe izy vava lasa super ministre eto fa ny miarabanao andre matofoloha dia miaraba ihany koa ny ireo manaraka an'izao fandarana miara-manonjy manokana izao ny andre matofoloha ny fanontaniana tiako apetraka aminao dia hoe amin'ny mampanohatra amin'ny mahalehibe mpanohatra anao ary mahafilohany atokotiako Madagasikara anao dia ny any amin'ny firenena mandroso ny raha mahita fa misy zany atao hoe adihevitra misy zany tsikery zany misy ny adihevitra ara-politika adihevitra ara-pampandrosoana adihevitra resaka ara-tsosialy amin'ny lafiny rehetra zany na resaka lalàna rio a dia misy ny adihevitra foana mipetraka zany a eo anivony hoe mpitondra sy noentina tsy mbola ao ny mpanohatra fa misy koa ny hoe ao a ny adihevitra eo mpitondra sy ny mpanohatra raha ny fijerinao ve ndray matofoloha misy ve ny adihevitra eto zany a ary mahatatsykera ve ny mpitondra eto amintsika satria araky ny teniko teo dia any amin'ny tany rehetra mandroso tany tena demokratika tena mandala zany demokrasia zany a de avy any amin'izany no hoe fototra anankiray voalohany andehanana makany amin'ny fampandrosoana ady hevitra ny saina samy manana fa ny hevitra tsy mitovy ianao zao manan-tsaina be za koa manana samy manantsika fa ny hevitra tsy mitovy fa raha ohatra ka mandresy lahatra ianao hoe zao ngeny tena mety amin'ity zavatra atao ty satria zay amin'ny député atao amin'ny solombavambahoaka rehefa mivory edy zao ny any de na de toinina ary a de manaiky aho rehefa mandeha le adihevitra ka maharesy lahatra zay ndray ny atao hoe argument na fandresen-dahatra misy ny atao hoe adihevitra de misy nylaza hoe fandresen-dahatra ka rehefa tena mitondra any amin'ilay lalan'ny fampandrosoana sy ny lalan'ny tombontsoa amin'ny vahoaka eny tena mety amin'ity zavatra atao ty satria zay amin'ny député atao amin'ny solombavambahoaka rehefa mivory edy zao ny any de na de toinina ary a de manaiky aho rehefa mandeha le adihevitra ka maharesy lahatra zay ndray ny atao hoe argument na fandresen-dahatra misy ny atao hoe adihevitra de misy nylaza hoe fandresen-dahatra ka rehefa tena mitondra any amin'ilay lalan'ny fampandrosoana sy ny lalan'ny tombontsoa amin'ny vahoaka nataonao de resy lahatra am'zay zay ny atao hoe adihevitra ary zany de fotoan'zay mametaka ny toerana maizaha voalohany indrindra aloha manajanao a fa miadihevitra tena manaja mihitsy faharoa malala ny zavatra tokony ho resahako a voafehiko tsara ny zavatra tokony resahako ary mahay an'le izy a ary mahavita an'le izy a tena tsy malala zany a zavatra tokony resahana mahay a zany a iadihevitra aminao ary mahavita zany a zay fanapaha-kevitry tsika eo zay ny atao hoe izy feto amintsika tsy zay ny eto amintsika ny adihevitra samby amin'rano andrano le izy de sady tsy manaja tena namako be mihitsy izy io fa ianao tany Afghanistan laza hoe asorona ialy eto reo miaramila reo mpitandro ny fandriam-pahalemana tany Afghanistan de tena namenatra mivoaka tonga izy de niala ny rivan'iny de nanolotra anaka ty amiko izy marika niala aho tsy président tsony a fa nisy tenina ataoko tamin'ny mpanao gazety zay tsy fanandrifa ny etaeta mivoaka de niala malala menatra ny olona eto tsy malala menatra na voabridana ary maro zany ka zay ny atao hoe adihevitra de io zay hoe ianao manontany hoe misy adihevitra veto ny tsy fisiny adihevitra eto ny fanambanina an'le anankiray tady anana an'le feo tokana de mihevitra tena ho inona le izy nefa mianjera zay mahatonga le hoe fails zay mahatonga le hoe mianjera le firenena satria mitompoteny fatratra de azo atao ve zany azo lazaina azo ambara ve andre matofoloha hoe miavitsy feno ihany zany le mpitondra tsy fantatra anao nazy nareo za tsy malala miavitsy feno araky miteninao teo hoe sady tsy mihaino izy be mareny izy mieritreritra ny tena no mahay de jerena nefa ny zava-misy faharoa avany amin'ny farany zao ary mba te eno aho hoe mba lazao amiko aminareo solombavambahoaka sy député reto député moa ny solombavambahoaka ihany mba miadihevitra ve nareo amin'ny parlementaire ao ny ao amin'ny de efa laninareo ary amin'ny commission ny anarive ary amin'ny voamery ary lany ary amin'ny anarive misy adihevitra sa tsisy adihevitra amin'ny plenaire ny any amin'ny asam-boamery aloha zany a azo lazaina ihany fa mba misy adihevitra kely any ihany zay sarotra ny mandainga fa ny eto amin'ny plenaire de kofe manara-panjaitra zay kofe manara-panjaitra zany tsisy ihany le izy namany tsisy ihany le izy ka izay indrindra andre matofoloha ka fanontaniana faharoa andre matofoloha amin'ny mampandraranao amin'ny efa nitondranao ty fireneny tya hatramin'ny taona 2024 iarahana malala andre matofoloha fa ny mampandroso ny firenena aloha de anisany voalohany indrindra ny
fisin'ny orinasa tsy miakina anisan'ny tena mampandroso ny fireneny zany satria ny orinasa tsy makina iaraha mahalala fa ireo a no mamorona ny asa zany mame asa ho an'ny vahoaka resaky ianao tao fampianarana fomba ahoana ro ny ampianarany vahoaka ny zanany a raha ohatra ka tsy manambola ividianana kaie satria tsy manana asa akory izy nataoko hoe iny le fitondrana raha nanamboatra sekoly manara-penitra fa aiza no andoavany an'le hoe droit lazaina fa tsy aloha nefa toatrany naloha tampoka aiza no ahitany vola andoavana ividianana akanjo na tablier aiza no ahitany vola ividianany ataoko hoe kojakoja ilaina de eo indrindra no mipetraka ny fanontaniana mpandraraha koa ianao taloha nanovanao politika ny zavatra misy dia misy ny fanakatonana orinasa misy maromaro zao ny renay a misy ana vahiny misy koa nefa ana malagasy nyresahana betsaka nandritry ny reny fivorina farandreny andre matofilo koa de napetraka zany hoe resaka hoe tany fitombony araka-reny zany na hoe taux de croissance ohatra ny nampametra-panontaniana anay solom-bavambahoaka ihany koa zay le hoe fomba ahoana moa na anao mazia ara zay mifijerinay a mety manana fijerinao ianao andre matofilo avy any miiba telo faingo valo izay raha tsy diso a hiakatra makany amin'ny miabo efatra faingo roa zay zany no prévision natombana nataony zao fitondrana izao zao nefa ny zava-misy a niveriny ty le coronavirus le covid amin'ny endriny hafa ndray ary ohatra ny mahery vaika kokoa ka ao anatin'izay misy fanontaniana manao hoe resy lahatra am'izany ve raha ny fijerinao sa ianao koa hoe tsy resy lahatra am'izay andre matofilo hoe ny tsy miankina no anisany mitondra fampandrosoana aloha voalohany indrindra nakatona ny orinasa ary raha tsy diso a nisy ny orinasa izay misy ifandraisany aminao ny ao am'resaka triple A sy nisy fanarahana atao amin'ny orinasa zay orinasa anao a nisy fanarahana nataondry zareo hatram'izao a de nakato ny orinasa io a tsy nisy fanazavana fa raha zay na fa fermeture administrative araky ny tegniko teo hoe ny orinasa ny fototry ny fampandrosoana aloha akoatra ny ziare-pireneny manana volamena zay efa tsy hitatsika moa zay efa lehany manahoana ny hevitrao manoloana an'izay andre matofilo satria raha tsy diso a efo valo volana angaman'izao na nanakatonana zany orinasa triple zany a nefa nisy fanarahana nataony tamina orinasa izay magro a zay no fanontaniana tiako apetraka andre matofilo hoe inona no mety ho antony raha fijerinao azy a politika ave miverina kely am'le fanontaniko tany aloha matsy a tsy mahazaka adetro fa ny zavatra rera de lazaindreo fitondrano zao hoe politika dao na sanatria misy akoho maty ary de politika misy cyclone na tsy de politika manona ny hevitrao manoloana an'izay andre matofilo zao aloha azy adino a mafilo ampanohitra tsy nday teniteny foana aho na ratsy fitondrana na anakina azy fa mety politika hitondrana ny verany azy zany fa ny zavatra fantatro fotsiny tonga de lazaiko mivoaka malagasy mipetraka enitaona mahery tany sud afrika de ny sud africaine eo amin'ny 55 millions eo ny isany eo amin'ny 5 tapitrisa zany zay 5 tapitrisa ny isany de ny 5 millions a fotsoditra any 10 millions eo a colorde le manana loko ohatranao zao colorde zany tsy maintsy tsy fotsy de ny ambony a eo amin'ny 45 millions ao a black le tena zareo le africaine maintoditra reo fa mitatana an'le firenena de le 5% raha be indrindra izy de mandeha le firenena ary manana izy ary midomina sy ny tena mifeny économie politika de zareo maronisy de ahoana mampandeha azy ireo le orinasa mpandraraha tsy maintsy manaraka tsaka sy andavany zay lalàna rehetra misy ka lasa ingenao hoe tsy maintsy manaraka ny lalàna rehetra misy ny mpandraraha na colorde izy na fotsioditra izy na maintoditra izy zay aloha lalàna de lalàna hitanareo tsara zao ny zava-misy am'ty le hoe tsy hitana leny volamena tena mametraka tsara ny lalàna zareo any raha nyresaka momba an'iny isy nampanontany ao mba jereo kely a ny momba an'izy io de hozy izy zareo hoe ny fitsarana ty tsy mba mitovy ny fitsarana any aminareo ny anay ty afrika ty marina zany zareo le laza hoe ina moa le JV7 sa AV7 nylaza hoe a nanao génocide taty de ohatran'izao efa nilaza zareo fa kangoro courte iny atao hoe kangoro courte de fitsarana tsy ara-dalàna ny tsarana iny a de nilazaina de hoe nanao génocide izy ka ohatran'izao tokony mela efa nilaza ny tany afrika tsy diso be zany fa zao ny zavatra misy ary zao ny zavatra mitrangy izy zao marina hitanao zany tam'izay nilaza hoe mangina volamena tsy mbola vita ny volamena izy fa de misy farany any rehetrarehetra de zay ny tiako resahana hoe raha milaza anareo hoe inona ny fahitanareo hoe
ny fanakatonana ny triple A nandritra ny valovolana ny idiranao moa zany le triple A de idirako lazaina tam'le izy fa hoe misy antony ara-pahasalamana raison sanitaire filazana azy ny premier ministre nylazana zany tam'ireo le maso ivo hoe inona ny antony za matsina tany amin'ny union européenne sy tany amin'ny zareo africaine hoe mba jerevy hoe inona fandehantidy hoe tena misy antony lehibe de nilaza izy kanjo ny meko andrareo le valiteny avy any tompony andraikitry ny triple hoe ameo aty mihitsy le taratasy milaza hoe akatinareo satria le existence nareo am'le toerana le certificat d'existence ny tsy ara-dalàna ny ino ty izy ny fanaraha-maso ny ara-bolanareo ny taxe satria tao anatin'le anytsika tamin'ny ataona iny tsy fantatro na 8 volana araka andresahanao na 10 volana fa de za mahita hoe tsisy ilana azy tsony nareo fa nareo triple io nge tsy anay fa hozy izy hoe président o ianao mbola tsy afaka manodina an'le fa etatelo io ho ampiasainay diso matetiky ty fitondrany ty diso adresy foana de mifanazava tany zareo milaza hoe aiky tondrany tsy anazy io tsy anay io idio de idio any alaiky na zao ny taniko sy ny fananako tsy avatra tsy anay io de zareo laza nareo manelingely any zany nareo mandeha any de mpanaovana an'izay zany hoe ka izy nge tsy miankina aminay fa miankina amin'ny fanjakana de mifanarana nareo amin'ny fanjakana fa za tsy malala an'izany ty teny aminareo zany hoe reto fanjakany reto indrindra fireo le mpitaky etry reo tsy mboatra ny zaka iosy ta tena tonga de manao didiny be sany fotsiny tsy maintsy zao de zao de akatony de firy amin'ny 1 million 200 1 million 600 eo zany ny asa very de reo le gem sy an'ireo milaza hoe mba jereo mampandeha firenena anankiray le olona ny moteur miaraka amin'ilay essence super mampandeha azy tsara de tsisy afatsy ny entreprise privé secteur privé zay ihany de reo fotsiny ny fanarahana ary izy reo tsy azo terena meko ohatra anankiray nareo tsika miteny zao za miteny aminareo zao de nahazo an'le 1 million 900 000 trillion zany mihoatra no billion de dollar reo le namatsika reo le gasy mipetraka any États-Unis de niantso ampitsy zay président sotran'Andriamanitra fa de nahazo $2000 daholo zay ay de mandanareo mba aminao rakitra raha miangonareo fa sotran'Andriamanitra nahazo daholo hatramin'ny vadiny hatramin'ny zanany nahazo an'izany daholo am'le an'io ny antony izy de hoe zay ny mampitorona n'l'économie amena vola ianao de lasa anao mividy anana de lasa le olona nazo an'le vidanan'le anana lasa mamboly izy mividy zezika sy mividy anana zay ny atao hoe mampiodina ny économie mampanodina azy fa ny antsika eto tsy avela iodina bloquena hatramin'ny lalana raha tsisy de raha manontany ianao hoe mbara ave zany mampandeha firenena anankiray resaka économie mamendreo zany mahatonga andreny hoe rehefa mitsangana ny orinasa amin'ny voalohan'ny taona faharoan'ny taona fahatelo taona tokony tsy ampandoavana taxe aloha fa aloha izy aloha amelona miverimberina mihitsy de ny faharoa tena zavatra lehibe ty le resaka jirama ty hitan'ny avan'ireo rehefa tinga eto hoe marina gaga taile olana hitan'zany hoe facture za aloha tsy mbola nahita fa ny moa zany ty fa afa ao anatin'le statueko fa misy olany taraina ka nenangeranga ty ka tena anankitelo hoe raha mato ty ny tena marina zany ka banque mondiale ary mbola mitaky an'le vérité du prix zay président am'le ka lisy tsy hoe vérité fotsiny ane fa misy alatra be mihitsy ao na corruption vérité zany milaza marina koa zany banque mondiale mona ny tena marina fa tsy zay le izy be loatra le subvention fanjakana be loatra le gauche et droite le zavatra ilaina zay le mahatonga le hoe manao détournement na budget nareo ty budget affecté am'ty zavatra ty alefa nareo zao malala an'izy tsara moa ve tafiditra ao anatin'ny budget ny loi de finance nanaovantsika nreto zavatra reto ohatra de manara-maso aiza raha le izy zay ny ilana an'le cour de compte ny fa ho hitan'ny avan'ireo raha tena mandeha nareo ary raha misy azo atao mankan'ireny économiste eny anotan'io tsara tadidiky mihitsy tamin'ny za président de laza mihitsy zareo hoe ilainay ny rapport zareo amin'ny cour de compte ampiareo reo le inspecteur d'état reo re olona manapaizy an'ireo mamoaka an'le izy fa nareo nitabataba fotsiny eto am'ty miara-manonjy ty sy arianany ary milaza hoe atao mangarara fa zao la ity ny zavatra lanitsika atao anatin'ny budget na ny fanarana iny tsy fanarana tena izy marina ve ty ao anatin'izany ve ny vidanana anreto anreto sa tsy zay ny fanaovana fanarana azy de reny mamoaka
satria le cour de compte io manana ny maizy azy reo tena neutre fa eto amintsika moa zany matahotra daholo ny olona de anana misitrika de tambatamba ambadika aty amle dossier ditanao naovana azy de ndray mandeha le tsy fahamarinana zay la zay hoe taonan'ny fahasahiny ty fa raha fa milaza marina reo a misy mibritanao zay la tena resako anao vakio batsilana zava-misy aza matahotra zany nareo zany mahatonga tsy matahotra ty zava-marina ny resahako de raha manontany nareo hoe ndao any Afrika atsimo zay laza fa hoe marina ve fa misy any colorte zany anty ndany zareo fa misy olo mitovitovy aminareo any tena misy black fa ty ndana zareo fa misy hita dimy any nandana zareo fa misy fotsy be mihitsy any avy any Hollande na avy any Angleterre oy ia de faly miarabanao andray matofoloha ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy miaraba manokana anao satria ny vahiny tato anatin'ny fandarana miara-manonja amin'ny ity andron'io ty inona fa maro ny vahoaka malagasy no miandry an'izany filohan'ny antoko tiako Madagasikara zany a mivahiny ato anatin'ny miara-manonja fanontaniana roa no apetraka andray matofoloha ny voalohany de hoe raha ny eno ny filazanao a sy ny fampiresahana teto a mahakasika andraram-pirenena de raha mahalala ihany koa fa maro ireo fitakina zay misy atao amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao a na ny mpianatra na ny mpitatitra na mpivarotra na ny syndika samihafa azo lazaina ave zany tompoko fa fanjakana tsy mahavaolana ity fitondrana misy eto ty zay ny fanontaniana voalohany ary ny fanontaniana faharoa de ny hoe mahakasika ny doublon anisan'ny miverina resahana izy io amin'izao fotoan'izao ary manomboka mafana ihany koa ahoana ny fanapahan-kevitry ny antokotiko Madagasikara indrindra ianao amin'ny anisan'ireo candidat nyrotsaka ho filoham-pirenena zay nahitana nyreny a doublon maro be reny a tamin'ny andron'ny fifidianana ary hitatsika moa fa ny filoha lefitry ny CNI de efa nanambara fa amina million a ny isan'ireo doublon tao anatin'le fifidianana aiza ho aiza zany a ny fanapahan-kevitry ny antoko mahakasika an'izay resaka doublon zay hijanona amin'izao ve sa isy tingana hafa irisona le tena voalohany hoe tsy mahavaolana ve fanjakana valy teny de tsotra samy hafa le fijerin'le olandrareo a tsy olo amin'ny vahoaka zay ny mahasamy hafa azy ny olandrareo hoe aiza indray zao nahitantsika amezana nreto tsy vezivezy eto tanàna sanana zany zany azy ny olana ny olo amin'ny vahoaka aiza ny sakafo hoanina aiza ny sécurité nay ka miankina an'le olana vahany io fa raha ohatra mitovy ny priorité na lara-pahamehan'ny vahoaka sy mpitondra de eo any afaka miteny fa zao samy manana ny olana izy na ina mahatonga le olana samy hafa satria le mpanohatra indray zao ny lasa toerin'le mpitondra mahita anareo a mandeha riananare de inareo ndray nitoanana de zay ny azy ny tena olana be ahoana nanam-penambava nyreto tsy mahay manginy reto nareo koa moa zany tena manonja be mihitsy miakatra de miakatra mihitsy ny ino ty izy ny piaino anareo a ny audimat nareo zany audimat la zany ny audimat zany miakatra de miakatra de lina daholo ny olo hay ve zany marina tena izany reto hay ve reto solombavam-boaka reto ka mbo miasy hay izy reto ka tena zao hoe toy izy nareo anky zay zay mahatonga nay manao menamena fa tena ty fa tena rozy daholo ny indication rehetrarehetra rozy daholo ny paramètre rehetra taitra ny olona mba nieno izy netanareo nitsangatsangana indray vao mity tena olana be ondrareo zany ary reto any reto mahazo olana zay ny olana fa ny vahoaka tsy zay le olana fa maninona raha velona ieno zay e araka ny voalaza ny lalam-panorenana de eo zany le olana tsy mitovika io zany hoe mahavaha olana ve izy amin'ny azy ny olana hafa aminao ny olana hafa samy hafa le olana de reo tsy maintsy ampanankezina aloha reo mba ifanandrana fa ny zavatra tena vahana de hoe ahoana namahana ny olana mianjady ny vahoaka am'izao krizy mianjady amin'izao satria tena mafy mahazo azy tsy manaka-anyko hoanina tsy afaka mampianatra ny zanaka tsy isy asa atao tsy afaka mitsabo teny fa raha aza maty any lasa maty mitsita zay naovana de mamangy forina de mity tsy mahazo mamangy forina fa mamindry ty de vao mity tena loza be da be zany a olana mahazo ny vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao fa de miaritra fotsiny etotsika zareo moa fa za moa ve za manana ny a de tsy de maafaka mijery avy aty ambony aty ihany mijery fa na zany ary mangora ontsa ihany a mahita an'izy malahelo mafy mihitsy marina de zay ny tiako resahana hoe io loha ny anankiray de laza indray anao le doublon efa lazaintsika fa hoe mila fahasahina ary sy fahasahina manana profitsika fa hiteny doublon io a
rehefa nyteny aloha zany ny vice président sy niny resahana hoe terira kotonarivo de nyteneniny vava fotsiny de naneo taratasy izy fa aiza le tena pirofo ilazana an'izay de efa mangataka am'zareo tsika hoe satria misy kopian'iny any andrareo vondrona eropeanina zay nanaramaso any andrareo anareo a de ho azo zay fa aza matahotra reo de am'zay tena hita marina ny tena izy sa matahotra reo fa za tsy teny mihitsy raha tsy zavatra hoe pirofo hoe tily izy tia ny émargement jaune ihany de ataotsika niavany eo andre matofoloha matetika rehefa miteny ny mpitondra fanjakana de hoe vitsy anisany aty amin'ny fanoerana resy lavany aty amin'ny fanoerana de rehefa miteny de lazaina fa manakorotana ny aty amin'ny fanoerana tena mpanakorotana marina ave mpanohitra am'izao satria anao lehibe mpanohitra eto Madagasikara sa tena hoe mba mitondra tsikera manitsy ny zavatra tsy mety ataon'le mpitondra fa le mpitondra mihitsy mafy sofina inona atao hoe manakorotana aloha tsy maintsy jerevana foana ny définition l'izy manakorota-tsaina mihitsy reto ankizy reto ka manakorotana mihitsy reto miara-manonjy reto ka manakorotana mihitsy ty hoe mpanaory ty aminy a ny fisiny zay tsy manaraka ny heviny zay satria ty hitondra teny ty anao fitondrana tsy refesy mandidy tiaka toerana anankiray a ma autorité razy zay natao hoe verina mididijadona antsika zay didijady raha rehefa ao mihitsy tsika fa tsy miverina de mikorotana aminy daholo na zany tomobile manenoneny zany ara raha izy zany zao ny aminana fa amitsika zany zao de hoe manenoneno any zany manana batterie izy manana an'izay vidiny fa am'zareo zany a mikorotana raha vitsy anisa indray a igny tsy mahalala anisany marina any nahafantarana anisanareo zao nareo fa mahitanao be da be izy gaga re tena manakorotana reto vitsy anisy reto 6% moa lela zany 6% 6 kely nge zany raha 6 zany marina 6 zany raha mbana siny zéro anankiray de 60 fa 6 zany kely zany kanefa io lazainy fa vitsy anisa foana de resy lavitsika aty amin'ny tena fanoerana tombontsoa lehibe tombondany sy tombondany ho anareo de noho ianareo a malala ny zava-misy marina mahalala hoe any zava-misy marina iainan'le vahoaka am'izao toetrandro zao zao vaninandro tena maserana azy zao de milaza aminy hoe zao ny tokony atao fa tsy zao tena satriny izy reo ieno anareo foana fahitako azy a ny zavatra resanareo zay no anapresiako anareo sy ny anapiko anareo hoe la zao ny marina ny vahoaka fa tsy misy mihitsy teto ambonin'ny tany zany hoe mpitondra zay nampindrano mahafahefany zany ka matohatra ny hetsiky ny vahoaka jereo nge ty zavatra misy any Birmanie any Myanmar jereo nge ty zavatra miseo hoe milaza azy matanjaka manana fitaovana ary fomba koa reo a fa ho hitatsika eo ny fandehanikeo fa satria zao rehetra zao fa samy manameloko an'izy daholo de raha ohatra nareo milaza hoe mahatsiaro tena fa hoe nareo nge raha tena hoe 6% de fa tonga de give up tonga de fa zao ny fotoana ve time is now de tonga de afaka miteny ianao hoe ey zao marina ny fotoana ilazany zay fa hoe tsy vitsy anisanareo zany zay reto ny doublon vao nanontanian'le olona atonareo misy hafa ndray tokata ka zay be da be miara-manonja ka zay nareo zao a maro anisy za rery fa ilazako anareo fotsiny hoe za milaza ny tena marina sy ny zavatra tena iainan'le olona fa za tena mahita mihitsy le olona itenenanareo an'izy eo mahay daholo nareo tena men'Andriamanitra taleta ianareo ary io taleta men'Andriamanitra anareo a tena jerevy mezana azy tombontsoa amin'ny vahoaka manambara azy ary tena adidy sy andraikitra nareo mihitsy a milaza ny zava-misy satria ny fidy anareo izy a no ny fatokisana anareo tsy menatra nareo tsy matahotra nareo fantatro fa aminareo reo a misy enjehana mihitsy azy veranga ty olona manao sini a tany angia préfet hoe manao sini le raha matoty fa izy ny secrétaire général de lasa nasiana zandary manatranina ny amo tato nasiny foana na metrandra reo le mpiara-mombonantoka antsika na le partenaire any an-dafo reo hoe allo asina inondy izy caméra be ry ambony trano ereo ry a de tonga ty aminay isan'andro ahitana azy ao tsita zay le teknôlôzia tsita atao tsony de lah misy mandalovina hita daholy na amin'ny alara dedaka loatra matsy mba nyteny mba aso reo raha agnaty fa tena hey ka niatana mendrany ena agnaty hitako misy le rangano tena zay azo azonareo fleony tsy maniny nefa miaranao io ka raha nytrano ao mba asinandreo eny e efa apitaiky ny afatra inona kory na angalako natsoka an'izay reo le ino ty izy maso ivosandreo mba avianareo mijery nisy olona maso ivo nandalo teo de saiky vily tatongo de nahita tsisy angalatsika caméra io caméra io tonga de miaraka mivava tonga de any amin'ny New York any any Washington any any Bruxelles any any Allemagne any
zay misy azy any any Berlin any any Paris any tonga de any daholo miparitaka hita daholo zalahy sady manao zalahy no manao rami e zalahy mifampiarahaba any za koa mba mijery any fa ndraindray tena mahasotra le de fa ny ay iny vita ihany azy fa de le raha mahatonanao izy ty izy mba sénateur any madama Olga Malason izy nanao sini satria tsy hevitry madama Olga Malason sénateur any zany fa fanapahan-kevitry ny iny ty RMDM no milaza fa hoe angataka zay ampiasany Ambojatofo ary demande nataony tonga de natsona daholo ny tany amin'ny préfet-ko ny andro de nasiana gendarme be tao loza soa ihany fa nandefa zala-pakasary manana an'le appareil an'reto de nalefa tany zao mbola misy mandalondalo ihany ohatra zany koa le député ty akaiky ty de nilaza koa izy zay zavatra ataon'ireo voapitako an'zao fa matahotra tsisy miafina narery zay fifandraisanao am'ilay mpiara-mobina antoka amitsika zay mihitsy monsieur le président banque mondiale sy ny sisa manahira-tsaina ny mpitondra fanjakana hoe manakorotana enao ka zay le tiako tenena hoe enao mandeha miresaka am'ireo a mifanazava am'ireo zany mitondra manazava ny zava-misy eto amitsika raisiny zareo ohatrany hoe tena fitoriana azy fanelingelena anazy tsy hitondra le zavatra ataonao sy ny fifandraisanao am'ireo olona reo ilaza aminareo a fa tena tsisy kianina mihitsy na kely ary ny fifandraisako amindreo firenena ny velany na eo anivon'ireo firenena zany a na eo anivon'ireo mpamatsy vola zany a na eo anivon'ireo aty Afrika zany tsisy na ny Indonesianina na ny Allemagne niza ny sadek na ny sadek de milaza fotsiny fa za manora hoe andefasy vaovao zay zaran'zareo ary fa zao fotsiny nangataka zareo mba atovy miafina reny izy fa ny anay ko be indrindra raha misy ana de miezaka ihany manafina lizy fa ndraindray nareo manontany de teneniko ihany hoe aty Madagasikara de zao ny zava-misy ohatra zao New York Times nandalo tao de tsy afaka tao mihitsy izy nahita de izy nakasary za nakasary nalefa antany voaka de ty teny aminao hoe ny fifandraisako amin'ny banque mondiale ahoana ny nahafantarako an'izany hoe nanoratra tena nanoratra kany amin'ny banque mondiale hoe mba areo maso ny fampiasana ny vola zay omenareo aty Madagasikara misaotra anao monsieur le président fa ataonay araka zay ny teny nataoko asivo suivi oa ny fampiasana ny vola zay omenareo aty Madagasikara mba hisiny tena bonne gouvernance zay teny zay tena nataoko tokoa zay ary tena nresahako anazy zay ihany ny tena nataoko de misaotra anao izy misaotra misy dikany zany de faharoa misy fotoana zay fampiresana hoe ny zavatra tena iriko a sy angatahako mafy aminareo mangataka aloha de mba anapinareo a andreto zanaknay reto malagasy mba hianatra satria tena anatin'ny tsy fisina le olona tsy fahasaranana de mangataka izay a mba jereo manokana re amin'ny anarako manokana mihitsy nangatahako a reo tsy izy ireo satria nanao falanao ezaka be ny ray aman-dreny ary malagasy tena tia mampiana-janaka zay ny tena nataony de zao ny nataony tena azonao antoko anefa mive fa tena andeha amizay le vola alefa teo an'izay ndray any niemotra kombakahatra framare am'izao tsisy zay ny alako oka aloha raha oa teny zay mihitsy nataoko ay de miperaka atao le mivita le izy de zao ndray zao manontany ray a tojerenareo fotsiny ve reto malagasy amina tapirisany maro reto am'ty fianakiny aretiny ty de ino izy ny tianao resana am'zany tiako resana hoe sao de mbola misy azo atao a am'ireny le an'ireny io miankina amin'ny programmenareo a sy mifangatanareo ihany de dinianay fa za mino fa menatra ny mpitondra am'izao fotoana zao menatra ny zavatra nangatandrareo hoe alefa saterny tatitra tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany zany hoe mpamatsy vola banque mondiale zany a any amin'ny bureau-ny président no andehanao sini mba ely any tongako tany mahalala an'ireo a tsisy banque mondiale andanao sinia anao sinia 150 millions de dollars zao a de inona de sosiori dedaka zany raha olo tsy fanao zany rangatena superana andreo matofoloha ny mpitondra manontany ako e ny mpitondra am'izao fotoana zao tamin'ny mbola nanohitra de namietraka tsara fa zo fototra ny midina an-dalambe akehitriny nefa zava-misy a mbola tsy midina an-dalambe akoriny ianao te voanteny hoe mbola voananao sini fotsiny sénateur Olga efa tongavana gendarme any an-trano aiza hoaiza le démocratie eto amitsika zany tsisy tena
potika tanteraka ny demokrasia tarangana ary zao mifandeha ny loatra eto ary tsy vitany zany a fefa mandeha mijato ary ny loza tena loza le mpanolotsaina misy manolotsainao matongotra an'izao zavatra mitranga hoe mateo daholo mijany hoe mateo zany piteo daholo zay rehetra tady milazana korotana na ny 6% na ny 20% na ny 60 piteo asivy daholo ny forcesika zay ny atao intimidation avoy daholo fa ny tena loza ngeda be ato a de ty le zavatra resandra reo tya ny mpitandro ny filaminana tena zava-doza mihitsy zany ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana zero tsara fametrahana andreo mpitandro ny filaminandreo a anaraka ny ideologianao politika zava-doza ho an'ny firenena anankiray satria potika tanteraka ny firenena rehefa reo mpitandro ny filaminan'ireo sy ny fitsarana no fitaovana politika hoenty mpitondra ampiarana an'le didijatony zava-doza tena zava-doza rehefa reo mpitandro filaminandreo raha misy anana kely ary a na tsy manana an'le franchise ary tonga de miditra de asina hoe polisy fipo gendarmerie zao emoregy averiko ndray a ny fampiasana andreo mpitandro ny filaminan'ireo sy ny fitsarana ho fitaovana politika ho an'ny mpitondra sy ny fanaovana raha matahora anampianam-bavanareo sy pourcent zay rehetra zay a de mitory fa tena makany amin'ny dictature ny fitondrana zay a de ampy tsy be resaka na 6% na 60% tsy mampaninana na asinareo zero anankiray fa tsy mety io maramila tokony miverina any amin'ny baraka maramila tokony mijeriny tsara fa tsy zay olona rehetra ao de laza hoe ty jana am'le toerana izy de samy manao zay say patany eo tsy fanao zany zay rehetra zay a tsy mitovy hevitra na fijery amin'ny mpanohatra zany za tena micontre tena manohatra zany tanteraka hoe azy ampiasaina am'zany fitaova zany re maramila ikena atao hiary mivoaka sy ny fananany ary maramila le maramila hafa reny ny akanjony a reny a maramila eto fa manana maramila zay ny atao hoe force ny sadeka 7 tsika ao anatin'ny sadeka de raha mizatra manjoa anankiray miantso fotsiny tsika vetivety de tonga aty any Djibouti koa misy anankiray a zay maramilan'ny reo firenena matanjaka fa ny atsika ny Gaborone ny sadeka fantatro de tsika manaraka an'izay protocole ny sadek zay fenitry ny sadek zay de ny fitsarana ihany ko fitsarana de fa tsy mitsara ntsony izy hoe de tena araka ny fisainana sy ny fiamiferitreretako tsarana fa tonga de aty tsy maintsy avoaka anao aiza raha angatiny zany hoe manao akanjo anao de tonga de miditra tsy mba mijuge an'izy amin'ny état de droit mihitsy izy zany salan'zany fa tonga de fitsarana ina filazanareo zany tanila le efa tsy fitsarana ntsony zay ka tonga de ry abdiro ry atao zao arbitraire tsy le arbitraire ambony terrain koa fa arbitraire hitanao zany ny arbitre teny arbitre alefasa aloha andeha l'écran de miara mijery eo fa ny ndreto tsisy zava baiky midina avy any any supérant de tonga de lasa ry ka rehefa miditra ny io moa zany le voalaza foana président hoe rehefa politika miditra ao anaty fitsarana de mivoaka ny marina tsy le famarinana tsony no zavatra misy am'izao fotoana zao fantanina hoe rehefa ny politika no miditra ao anaty fitsarana de mivoaka ny famarinana zany hoe zany hoe miala ny famarinana fa lasa le politika no mitondra an'le tsy hita tsony no marina zany fa lasa atao fitaovana politika ny fitsarana zay zavatra zay a mbola mitoy anao session extraordinaire zay zao a dia ny zavatra misy zany zao hoe ifidy solotena ny HCC ny antony anaovana an'le fivirina tsy ara-potoana io dia ny zavatra isy efa fantatray zany zao de hoe fa téléguidé indray le zavatra ho atao hoe tia indray ny candidat tsy maintsy fidinareo ao amin'ny antemeram-pirenena zay zany le mbola fanehoanan'le zavatra anankiray hoe ny politika no mitondra ny fitsarana miotokoro ny HCC ary hitatsika nke tsika nahita an'le zavatra nitranga tamin'ny fifidianana farany teo hoe anisan'ny tompona andraikitra lehibe amin'ny situation am'izao fotoana zao ny HCC tsy fantatro hoe raha matsapa an'izay ireo membre ivoaka reo zao ny faharoa manarakaraka zany président expérience zany no tiako antanina eto tamin'ny 2009 ohatr' zao ny atmosphère
zany hoe nisy foyer de tension, nisy zavatra ncréena detseroa, de misy zavatra tsaroana zany zay ny iainan'le izy zany misy zavatra tsaroana zany hoe misy atmosphère mafana be am'izao fotoana zao. Zay ve tsaroany président fe misy zavatra tsaroany président fe tamin'ireny zavatra tranga reny talohan'ireny fanonganam-panjakana reny. Mamerina indray atao-tsaiko ny fanontaniana atao ary mampanontany tenay hoe de zany tokoa moa zany misy teto amin'ity firenena ity de za zao a ohatr' zao a misy olona zay tsy tafaraka amiko tsony a misy reo efa samy manana ny misy azy azy aby ka raha manontany ay ianao hoe ren'le foyer de tension sy anany tranga tamin'ny 2009 reny a na tonga n'reny fanonganam-panjakany reny a de ahoana ny fahatserovanao azy. Tena mampitamberina atao-tsaiko ny zavatra nisy ny zavatra nanenjena sy ny entina nanaovana ny hetsika eny de hoe ny fanatotofana ny tany a teny andotam-penaky hoe nisy tany teo de nitotofana de iny no nentina ny tabatabaina de hoe nisy an'la aéroplanina force one vidina de tsy tao anatin'ny budget de vidina de la nefa namidy ihany nefa amin'ny anaran'ny reo le maramila misy azy militaire misy azy a de nakaiza ny vidina ary ny fahatelo farany a de le resaka hoe génocide andresako teo le hoe tamin'ny AV7 le tetsa Taninarenina hoe nitifitra 7 février 7 février ka ny AV7 ana ny 7 février zay telo zay a no nentina motif nanaovana an'lisika mampitamberinao a le fanontanianao de za zao raha mba manontany hoe ainareo ve ny mandanjalanja sy mampitay an'izany de hitanareo koa ve ny zavatra misy am'izao fotoana zao reo olona gadraina sy reo le fanenjena zay tany totofana ka tamin'ireny zany raha ohatra hoe nenjena fa zany za rery nanototra an'le tany teny andotam-penaka fa am'izao fotoana zao manototra ny tany daholy a nisy ary tsy vitany hoe manototra fa maka ny fananany tany ny hafa mahita an'ireo le olona madininy tsy manaka edivina an'ireo mihitsy hoe tompony tany a de tonga fotsiny zao ny olona tonga de mamaritra an'le tany'le olona alaina ankeriny anaovana amboletra ary reo le olona gadraina tsisy dikany koa ohatra anakiray te hiteny fotsiny zao hoe ny zanakao de anaovana chantage fotsiny de zao nanaovana de tsy fitsarana tonga de lefo de tonga de gadraina any le izy fa soa ihany fomba misy ihany zany reo le mpitsara mba manana feo amin'ny feritreretana hoe mba namana ihany reto mba mpisolo vava miaraka aminay ihany izy ity de mba ndray hitanao fa mray ilon'zay ny olona de afaka manohatra na vitsy anisy arynareo ka am'le hoe le fanontaniana mipetraka tatsy mantsy de hoe ivorontsika zao de zao zavatra hodinihana rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponareo de mivoa azy milaza zevitra tsy atody miada mambatonareo satria izy maro anisy fa hita mivoaka ihany marina rehefa aveo efa milaza nareo ary tsy nareo reny nge manao zany fa na nivelany ary misy an'izany nareo teo nisy fanontaniana le namanareo reo nanao fanontaniana mba manaona ny anivelany de gaga mihitsy ao fa ny akamaroan'ny malagasy a marina fa tsy manana an'le télévision raha tsy mahita le fahita lavitra tsy mahita ny zava-misy marina ny velany fa misy koa nefa nreo le amin'ny fotoanana manana fitaovana rehetra mahita ny anivelany fa peny angamba raha fa mandeha le izy hoe ohatran'izao a ny fanehoan'ny olona hevitra ny an-dalambe re tsy mifanaraka izy ohatra tany poliona zao a renyle hoe fanaovana abortion reny le fanalana zazy reny a de tsy mety ny firenena de nilahatra izy ohatra tany a New York na tany amin'ilay Minneapolis misy an'le famononan'le George Floyd iny ka raha ohatra ianareo zao da andinga de hoe tsisy safidy zay fa zao natao rehefa tsy mifanaraka amin'ny sainareo reto a de lava kitsorano ary atao manonja dony reny olona rehetra fa ho tereko masaka fotsiny ve izy ity vo mi tena mimiletika tamin'ny voalohany angeka tena nilaza mihitsy fa hoe za manisany naheno a malagasy monina eto Madagasikara mahalala tsara hoe tena tsisy ilana azy ty Sénat ty fa mandamy volam-bahoaka tokony mavita volany amin'ny université nisy indray ty le Sénat de asa ny fahamarinany tsy fahamarinana hoe ny budget lan'ireo nefany hoe be lavitra noho le izy 9 teo zay aloha tsy fantatra fa anjaranareo manamarina zay za tsy nahita tsy atri tonisy ina ny vitan'zay 20
valy amby folo tsy mirepresenté an'lay le faritra akory nefa ny lalany ty anaovana lasa piscine titeny foana zany le hoe tena izay ve le politika ary tena tokony ho fantatra mihitsy hoe izy ny tena zay ny atao hoe manoro voany misy manoro voany io tsy mandehandeha ho azy io fa tena misy manoro voany raha ohatra nareo manontany azy zao de hoe ahoana ny fahitanao ny zavatra nisy tamin'ny 2009 toy hoe satria zay ny atao hoe dim tsy naitsy nisy tao atao hoe dim de ny d diplomate i idéologie m militaire e zay madimy azy économie de reo miaraka nanao an'le fanonganana de efa fantatra izao daholo hoe reto ny olona nanao an'ity namola volan'ity todininy ataony izy moa ty fa anina leny inga sarkozy resako za koa tsy mianatra milaza marina satria zay niady tany Canada tam'za tany de niady zay tany fa maly mihitsy hoe nahoana moa ny francophonie no tsy ataony Madagasikara fa nalefa tany Kinshasa raha manontany amin'ny marina zany eo de resako marina de mifamaly zay sisy de lasa izy de le premier ministre Fillon resaka tamiko tao de premier ministre Harper no laza tamiko hoe antaotsika ranao fifidianana de izy any lany vala amby fitopolo isan-jatony hoe aloha atao any Antananarivo ihany le izy ty teny aminareo zany tokony tsy matavatra mihitsy tsika tsy meritreritra hoe vitsy anisy zay na kely zay rehefa miadevitra mbola latabatra maton'ny mitovy ny latabatra ny anao zao ny latabatra ty mitovy am'ty ny azy ao mitovy am'le ranga ty de mitovy azy zay ny adevitra zay le adevitra fanontaniana tatsy fa tokony tsy anakilembenana zany zay mavoatsika oui monsieur yes tsy zay le izy mila mifanakalo hevitra nareo zafa manao zavatra ataonareo de avelako nareo alalaka rehefa mahita hoe ty aitsy ohatry zao fahitako azy de zay mifandresy lahatra zay le argument hoe tena marina tokoa zany teotranyzany ny fitonana sy ny zava-misy am'izao fotoana zao raha mahatsiaro izy reo hoe tena tsy marina fa tena tsy minakany le tolonety fa nifitona zareo ngeny olo rasa nikely ihany tsy mihinakany izy kndre mandeha sisa mihinanako na mihinana ry zavatra tsisy loka tsony taloha izy nihinana vary impiry terenao fotsiny tsy vary ihany tokony hoaniny fa ina koa no hoaniny tsy foazina re tompoko labobolina vary ihany anay ozy izyko am'izao fotoana zao hoe monsieur le président ny aty amin'ny fanoherana ny resahako koa zany satria mihaino tsara n'izay fanazavanao zay hoe tena misy zavatra tena tsy manteraka ny tokony izy misy entité maro be manomboka mety tonga saina zany ao anatin'le tsy fahaiza mitantana misy fe zay ataontsika hoe fifanatonana amina entité maro samihafa aty anivony RMDM hijery zany hoe inona ny tokony arahana hiatrehana an'izao olana zao za aloha tena mandaha catégorique mihitsy hoe iresaka amiko ny antony de tsotra tsy le hoe miona amin'ny fanjakana ka fa le entité hafa mihitsy zany aty ivelan'ny fanjakana ohatra hoe ny solombavam-bahoaka ny mpanao politika ny syndicat ny ohatran'zany misy fifanatonana ave mba mifampiresaka hoe tena tsy mety tokoa ty zavatra ataon'ny mpitondro tya ary tokony ijerevana fanambarana herindray mandeha tena samy miaiky daholo rehetra fa tsy mandehana zay tokony ho izy tsy any amin'ny bonne direction zavatra telo natao vetsaina foana voalohany fifampatikisana aloha fifampatikisana matoky anao aho de fanampytsika na manao contribution anao manampy zay ny fifampatikisana confiance contribution manampy fahatelo any amin'ny bonne direction ve de le fahatelo hoe any amin'ny bonne direction ve ao ny tsisy mandeha satria le resaka vava de matokinareo afa de tena tsy araky zay le izy de reo le olona manatona sy miresaka amiko hoe samy mahatsapa daholo fa zao ny zavatra mavoazy am'izao fotoana zao tena osa na marefo na tsy manaka atao tsony izy ireo satria le fiainana na dividany an'le telefona sy ilaina raha tsisy tsony ataony fahana faharoa le zavatra misy am'le vidim-piainana tsy arantsony ao amin'ny RMDM de tena tsy hoe mamaky anan'izy fa tena hitako misy sahirana tokoa hoe tena tsisy tsony le entina mihetsika satria tontony firenena rehetra zany nefa tena ao anatin'ny fahasairanany tanteraka Madagasikara ary zany Madagasikara zany ny vahoaka ao aminy tena sahirana tsy manakanyko aniny raha mahitanareo hoe reny olona mitsindiko ana Jordi reny raha mahitanareo hoe ny tena mafy be zavatra misy tokantrano na ny akanjo mariazy ny ara na ny kiraro ny ara ndry amidiny oa tsy manana izy de le mpanao politika mba nanana maizy azy taloha mimidina tsy manaka fitsika firy tsony
de aza adino zao teniko zao ny olona faible tsy manana maizy azy zao ny personnalité resy ho azy vao mijery azy ianao de satria zay misy zay ny ilazako hoe misy manoro voana eo e atao zay mampahatra an'le vahoaka mba tsisy teny tsisy afaka hetsika atao zay mamparary azy atao zay manana de ampitahorana azy atao mihitsy zay rehetrarehetra zany fampirorona tena samy mandeha tena samy resaka mihitsy hoe lo isambotra eo ro akasary a eo azy ianao raha ngaty misy zany lalàna zany hoe alaivo sary mivoaka sy miditra eo intimidation e zany e mba hanalaiko avao ty ambony zao hitany daola ny sarin-dralahy reo koa efa nahazo tatitra be da be aho a fa iresaka aminazy aho hoe de inona ny fahitanareo an'ireny de zany rehetrarehetra zany tsy mampanjary an'ity fandehan-dra raha ty misy olona mibaiko ao tsy fantana le super na izy aminazy hoe andana intimité eo izy ndana rao izy raha ohatra makaria mandridrano soavina andrina ny resahako ndana jerevy zay ataony any am-piangonana de raha vao mivoaka de atao zao fa zanga agaty zazakely za manana statiment ancien président fantatro ny tokony atao koa de nytanina le préfet ka lizy moa président mba antany programme anay zay raha tsy ninoka lala programme ako de nytanina le capitaine antany zalahy vari amy go vari misy nge mandevana izy ty président ka raha ohatra anao zao anatika an'le fivorin'ny fivoan'ny mpampianatra FJKM de zay tsy hoany aza mandehanareo afa la zao hoany tena tany a satria zany le gouverneur andrareo avy eo avy any amin'iny ino ntizy itasy iny gouverneur antasy zay général mihitsy ny teny an'le izy de izy nampanao azy tsy mba menatra mihitsy amilaza ny zavatra misy de tonga tany ary reto FJKM reo amin'ny mpampianatra satria fahamoana ny tao-pianarana fanokafana ny fotoam-pianaran'ny école FJKM de nanasa azy zareo de zao natao hoe raha atsonareo président Ravalomanana za tsy aza vao miha-tonga ty tenenareo na tokony hanana fasa iny tsika fa tsy avela anjaka ohatra zao reo ary zao manomboko zao a de jery akaiky zay le fanontanianao zay hoe inona ny mbo azo atao anampihana an'reto le olona tena sahirana sy an'reto satria tsy manakanokoanina le sosialy mbaoka mihitsy ary tena iresaka amindreo hoe inona ny zavatra fahitanareo a satria tsy maintsy misy fanafodiny io fa tsy eto ihany nge misy ohatran'io e nanao azo mafy be nge zany mpitondra tany Burundi zany e fa nitolefika ihany ny farany nanao mafy be nge zany Bota zany tany Afrika Atsimo fa rehefa tratrany pression ny filazana zany avy any amin'ny international reo a manontany tena mity zao nataonareo fa teny aminareo mihitsy hoe isika tena zay fa tena mahazo an'le fanontaniana tao le hoe tamin'ny 2009 mba aza ho aizy sika am'izao fotoana zao raha ohatra ka tena nandeha tsara hoe nanana ambambavitsika ny vary ny lalana tam'izay na tsy azo hoanina raha afaka mifamezivezy ianareo ny olona libre ny olona avy any Atsihanaka afaka nanangana trano vidiky Bota ny mpandraraha rehetrarehetra fa mbo samby niarina kely daholo rehefa mba fier ina filazana zany efa mba eboebo kely daholo ny olona tany Paris raha vao milaza zay malagasy avy zao misitrika mihitsy milaza an'zany mamenatra oka zay farantanina farany président manitikitika ny sain'ny olona maro izy ty ary zay koa mahazo fanontaniana am'le izy amin'ny ato miara-manonja be de be zany le olona efa manana position ana mpanohitra fa tsy any amin'ny RMDM izy a no tsy mbola ny anaty antoko a ary misy mpanao politika ny sasany taloha misy olotsotra ihany koa misy mpandraraha marobe raha Madagasikara reo olona reo zany matahotra hoe te hiaraka amintsika izy ireo te hiaraka aminay izy ireo misy fanatsatsoana any hoe nareo miara-manonja de manipuler ny filoha Ravalomanana misy matahotra koa ny sasany hoe président Ravalomanana te manao fitaovana anay fotsiny de hoe rehefa hoe tsy le fitenena foana moa zany zavatra anankitelo foana hoe ianareo resy lava nareo tsy mahandro fifidianana 2023 de reo olona reo zany a mampita hafatra aminay mihitsy zay hoe zay te hanampy anareo te hanohitra hiaraka aminareo zay fa zay kosa nefa mila assurance ihany kosa amin'ny lalana zay alehantsika zay teny zay zany alefanay any président mba ahafahan'ny président miresaka amin'ireo olona ireo mihitsy a amin'ny lalan'izao fandaharana zao zao bana ty laza aminareo i olona te hanohitra fa tsy sa voalohany aloha taona fasaino izy aminareo ary tsy za zao tsony any da imanipule anareo naka volanareo na tsy ampinakanana anareo tsy zay izy fa zay le hoe zay mitambatra vato
zay misaraka fasika tia ampiseho anareo ny zava-misy marina hoe zao ny zavatra ho ataontsika raha ohatra tsika mirahina tsara satria ny herin'ny vahoaka tsisy mahasakana an'izany napitahy anao zao hoe ohatra n'inona zany tamin'ny 7 zany tohina mihitsy ny taopoko satria efa tena nanao araky zay azo ataontsika na tsara ny lalana rehetra teto Madagasikara na vita 9200 kilomètres nanao zay azo atao ny siny sakafo hohanina nampianatra ny ankizy ary indrindrindrindra fa nandehany amin'ny fitsarana mandehany amin'ny fitatana tsara tatana tsy ny tea amerina zany teny zany a ny zavatra ataonao amin'ny tananao kavana zay atao fantatra ny tanana kavia akory zany tsy any mamaika ka raha nareo mahatsapa an'izany fa anjaranareo zany sao de nareo ny tena manipulen'ny sasany ray fa matoa amin'ny teny an'izany a fantatro ny tokony ataoko fantatro fa aka zay andro sisa iainako mbola men'Andriamanitra efa nilaza aho fetiko anompona ary mbola misy ko farany hoe aminareo tsy very ny fanatenako ka raha misy ny teny ihany milaza an'izany hoe manipule tsy manipule anareo mihitsy ary tsy mangataka rembolanja aminareo fa raha manana ary ame inona ny tokony azo atao fa tsy rariny loatra so mahita hoe ny vola $1 na €1 teo mahatratra any amin'ny 4,000 na 5,000 kely anoany 25,000 5,000 zay 10,000 tsy mahazo nininona tsony fa makany etsena de zany ve de mbola ilaza aminareo fa hoe raha misalasala nareo tsarovy fa fisalasalana avy amin'ilay ratsy fa anjaranao mieritreritra tsara hoe tena mandehana amin'izay tokony isy atsy ary mila fahasahina io ka raha misy olona milaza hoe ty resaka amiko apression amiko resaka ary be da be nefa tonga amin'ny resaka amiko anie araka le fantanina miresaka misy izy manazava fa reo mety manao an'le manipulation za ty lazay manao manipule tsy manipule anareo mihitsy a satria nahoana efa fantatro fa hoe raha mateza indrindra raha mateza indrindra ny olona fa efa mihoatra ray amin'le izy ary efa mateza be zany zao fa ataovy aloha zay afahanareo miasa miaraka zay ny tena fambiazana miasa miaraka satria tsy vitan'le hoe zay mpanohatra fa mpanohatra vava fotsiny efa tokoa marina tena marina mihitsy nareo hoe misy ihany ny tahotra ma olombelona fa rehefa mirahina tsara miseho tsy afaka maka izy ireo fa zay mantsy zao nangalako antoka tsara miresaka midrareo any amin'ny Nations Unies firenena mikambana fa tena tsy azo atao tokoa ve ny maneho hevitra ny andalambe re olona lazao anay aty de sehovy aty mba ahafantarako tsara fa hoe zany ny filazany aty aminay aty satria hoa tsy manana an'ilay vaovao ampy sy marina avy any amin'ny firenena afitsika zay ny lesoka amin'ny mailina atsika amin'ny manosy atsika tsy mba mahita zay manodidina nefa tombontso lehibe koa nefa manosy atsika satria tsy ahafahan'ny sasany mietreketraka jereo ty mahazo any Centrafrika jereo ty mahazo any any amin'ny ino ty izy DRC any amin'ny RDC satria miady tsisy tany tsika tsy mbo miady tsisy tany fa ny atsika ndray ny alain'ny sasany ka de zay fotsiny resahako hoe raha misy miresaka aminareo any hoe tsy manipule anareo mihitsy ary tsy manipule anareo na mbola rovina na mbola rovina fantatro fa malala oniny a tiako resanana zany a efa manana ny saza ny men'Andriamanitra ary fantatro koa fa fambeza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zany fa tea izara fa tena oro mihitsy azao fa mahantra ianareo manodidina fa raha mana anareo de samy falitsika zay manatona zay anna kely président ory a fa mahantra manodidina zany ny obolana Allemagne zany tena ory izy fa aloha manana de mitovy feta amitsika tena misy le manana be tsy haina akory mampiasa an'le fananana de zay ihany a miezaka mihitsy ampalala anareo hoe tena politika ilaza ny marina aho de hiaro ny firenetsika tsy andeha am'izay lalana diso zay hoe makany any didy jadona tsy refesy mandidy ary indrindrindrindra maka fananany sasany misy tena manapatra mihitsy hoe zay ny matanjaka eto zay ny zao eto tsy zay ny izy soa iombonana zay le hoe vivre ensemble zay natao tany Montréal niaraka tamin'ireo atao amin'ny commune de jereo ny olona fa rehefa misy tsy mety keka amitsika de zay atao vetsaina hoe mba malala amenatra mela tsy mbola nahitana kiray any lazany hoe zay ala fa nesorona daholo ny any ivelany any refa mizatra kely manitikitika na mijery ny ino ty izy
manakitikika ny fiainana manotoana ny anina aloha miala toka izy de miala tsy mandany andro eo izy tokony alan'izany fahasahiny zany ka de zay zany lizy mbola misy lay teny kely farany ho an'ny le tantsapamokatra sisany tsy nahazo afatra tamin'izay président taminao izy tena nahazo vahana tanteraka mihitsiny de ireo zany a tena zava-dehibe nefa tsy farany koa raha miresaka hoe tantsaha ianao de tonga de verina tatsaiko mihitsy ny fiainako taloha tena avy any amin'ny tantsaha ny aingy makavilla de miandromby a de midolohanana de mamboly a de mijinjavary a de mihinana ny zavatra tena mahavariana amin'izao fotoana zao nefany a le sakafo hoan'le olona le zavatra voleny eny an-tsaha tsy mahatonga taona azo tsony zay taloha nafarany dadaminy tandremy tsara misy very fa tsy mahatonga taona atsika ty mahatonga taona zany tratra le izy amin'izao fotoana zao a gaga mahita an'izany kapoka amboarina zany kapoka ray a le kapokana Nestlé reny filazana kapoka Nestlé de na fefany le fefany le fefany le famarana azy iny de tiateny anareo ny tatsaha no maro anisy ary tatsaha daholo ingereo milaza azy tsy tatason'ireo e tatsaha ihany reo fa nanambola kely izy nana tomobile kely BM izy na Porsche na zana zany de lasa tsy tatsaha na zanak'olona taty izy de tsy nidina tary fa malaly reo zay ny tokony tandremana tsara rehefa tatsaha daholo reo de ny fangalana fananan'izy ireny tsy hitondra soa manipaka azy mihitsy na kely ary satria hitako mihitsy misasany fa makany le tanimbariny sasany ny fananany sasany de laina fotsiny ankeriny eo nefa tratrany le Covid ka lasa tapoka tsy mahazaka ninina akory loza de mba milaza mihitsy eto hoe ho anareo tatsaha e tena azoko saratsara mihitsy mahazo anareo ny rano tsisy am'le changement climatique hoe fivovan'ny toetrandro a ny fandripalenana tsisy iainana ny tena tsy matory eo an-tsaha tsy matory eo an-tanàna fa ny an-tsaha tena mahazo ny tena mangiry firy aminareo a fa raha zany antaninareo zany tatsaha zany tonga de mipetraka am'le toerana misy azy a ary rehefa mipetraka amin'ny toerana misy azy aho fantatro tsara hoe inona ny tena fifalian'ny tatsaha mandeha izy amin'ny maraina miasa vao miala vao maraina amin'ny fito ao izy a de misakafo atoandro any anaterana sakafo a de mody amin'ny rivo a de mandry zao tsy zay tsony ny fanany de mbo manana an'le tokantrano keliny sy lay fananany eo izy a de zarainy miresadresaka morom-patana eo zao tsy zay tsony ny fiainana fa tena mijaly izy de lasa izy a midrokatra makatetanarivo tonga ty indray izy lazainy olona mavomavo lambo ailikiditra ny sasany mba mivarotra indray izy raha ny sasany fananany mivarotra lazerany sasany tranony ny avy any manjakandrina mifantatra avy any Antsirabe avy any Ambato fotsy ireo tatsaha reo avy any Anjozorobe avy any mba tonga ty hoe mba tiandreny vohatra mba mahita inona mba fitedavana fa tsy zay le izy oka sy efa lava be ty resakitsika ty be da be zay miara-manonjy eny ary hitako plasy hitako vavy tonga eo amin'ny famaranana ny miara-manonjysika fandarana manokana ny arana tamin'ny président Marc Ravalomanana fa na zany na tsy zany ny vahoaka malagasy Andriamatoa de vahoaka mivavaka izy inona no atao hoe mba afatra farany apetraka ao a mba hoe fampiakarana morale ihany koa manoloana ny toe-java-misy zay mampalahelo moa zany raha fitinina amin'ny teny fohy a voalaza rehetrarehetra teo zao aloha ao anatin'ny carèmetsika zao de zany hoe carème zany fandinihan'ny tena zay zavatra andresahako to zay tena mandiny tena raha nisy tsy mifanaraka ny sitraponao Andriamanitra de tena mamelahy maha-olombelona ihany fa kosa de tena mangataka famindraha-posy fiantrana ao an'ity fireneny ity zahay satria tsisy zava-mahagaga zay tsy ho vitanao ka raha nytaninao an'izany hoe mahafinoana zany a ny finoana ny olona manana finoana tsy matahotra zay ny hoe mino fotsiny azy matahotra de tiateny aho hoe entsika mbavaka mihitsy a ny asa rehetra zay atao ary zany manao ambavaka zany a tsy anjarako tsy anjaranao no mitsara fa izy malala zay oapo ao ka ty firenentsika ty Madagasikara efa etotsika efa niteizaina araka mahafomba kristiana tsika misy koa finoana hafa silamo ohatra na finoana samihafa de tokony mifanaja isika satria le Andriamanitra zay tompontsika de iray ihany ary ny zarazaraina samihafa mifameza-pahasoavana fa ny tompo zay tompontsika de iray ihany de anjarantsika zany a ny fampiteny ohatry zao ary fa anjarantsika koa nefany a no manitsy ny tenatsika
dia jereo tsara nyfahagakana lehibe zay nataony oa tamin'ny ny andro mipasika nanafahana ny zanak'israely tany Egypte teotra zany tsy toroteny aminareo ndray eto fa ty laza fotsiny hoe manana ny finoko a ary zay finoko zay tsy azo ozongozona ary tsy atahoraka an'izy mihitsy satria matoky a fa momba mandrakariva Andriamanitra momba antsika mandrakariva Andriamanitra ka dia momba malagasy mandrakariva ny Andriamanitra ka dia maherezy ary miara-manonja mahavita be milaza marina sotra indrindra président eny ary dia izay no namarana ny fandarantsika tamin'ity fotoana ity saorana ianareo rehetra naharitra ny enatra amin'ny farany ary dia misy tsakotsakoina ihany koa izay aloha hevitra marobe no resahana teto izay isaorana manokana anao Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana veloma tompoko